in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us hope. Imagine besono salute, akaki pamunja. Raggiunge caminante, si mezzi partita, akaki pamunja. Wala sono tau. Still on so se lo lancio ci fa. Wala sono tau. Fata so finisce tutto. Fa fanta per fa exa. Wala sono tau. Na pamululla renao. Na pamululla iritirna renao. Wala sono tau sa. Wala sono tau. Mi tocca ne tanto. Wala sono iuara. Preule fanfava cazzo. Se non mi lucuri gitani bali. Para finir março anjo milentiki. Maeleza yanao acha kaumilu. Evangelho na sala nilaitsitu. Awanatini mafi maseunyana nyaledeni. Funi harini. Changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Halleluja. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany ny fiadaran'Andriamanitra kosa ho amintsika tsiraray avy indray androany izay tonga manaraka an'izao fotoam-bavaka en direct zao eto amin'ny fandalan'Andramaka izao Zaki radio isika rehetra mpikambana ao anatin'ny groupe izay maresy dia arabaina finaritra indray tonga eto amin'izao live zao isika rehetra ihany koa izay mpanaraka ny fandaharana efa eto foana eny na dia ianao izay sambany vao tonga eto ihany koa aza androany mety misy olona sambany mba mandalo eo aminy izao fandaharana izao dia arabaina manokana ianao raisina mpifaliana mpitiavana maretatra amin'ny farany ary raiso fotoam-bavaka tena hitadiavanao an'Andriamanitra ty androany ity mety mandalo eo aminao fotsiny izao fotoana izao fa tena apetrao mihitsy hoe Andriamanitra tonga iantso anao Andriamanitra manolotra tanana hitantana ny fiainanao izao fotoam-bavaka izay iainantsika eto izao indray androany mety hoe eto amin'ny en ligne eto izy ity fa nefa ry havana malala azon'Andriamanitra atao tsara mihitsy ny miteny aminao ao anatin'izao fotoana izao androany ny sofinao mandre ny masonao mahita zava-dehibe zany vavanao afaka miteny ny vatanao afaka mihetsika zava-dehibe zany anananao avokoa ny fitaovana rehetra sy ny fomba rehetra fahanao androany mifandray amin'Andriamanitra izay ny zava-dehibe naiza toerana misy anao androany mety any amin'ny toerana tsy eritreretina mihitsy sika tenina ifoana eto manao hoe indray andalova izao fotoam-bavaka izao any anatina toerana tsy tsapozina mihitsy fa ry havana malala tsapozinao ny ahatongavan'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao fa azony atao tsara ny mitantana anao ary ny fanirianay dia tsika rehetra samy andray amin'ity androany ity hiaino an'Andriamanitra ny sofintsika hiteny amin'Andriamanitra ny vavantsika hietsika ao an'Andriamanitra ny tenantsika ny tanantsika hisandratra ao an'Andriamanitra izay rehetra nanantsika androany dia ho ataontsika ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ary izany nahatongavanao eto androany halleloja ivavakantsika amin'izao fotoana izao dia ametraka ny fotoana rehetra indray eo ampelantanan'Andriamanitra hitentsika androany hoe Jesosy ianao no hitarika an'ity fotoana ity raha zahay no hitanareo eto dia za mino fa nandritran'izay fotoana vitsivitsy ry havana malala raha zay foana ny tena hoe nahatongavanareo teto hatramin'izay mety monamonaina ihany nareo mety reraka ihany na mety leo ihany hoe reheto indray izay mijoro eto foana isan-kerinandro eto foana mandavataona hitanareo eto foana dia mety reraka nareo ary mety tsy ho tia an'izao fandaran'izao tsononareo fa ny zavatra mahafinaritra dia izao tsy atsika ty fandarana ity
fitaovana daholo tsika rehetrarehetra ireo fa an'Andriamanitra izy ity ary amahan'Andriamanitra n'izy ity dia hanatantsika izy ilay tompon'ny fandaharana izy ilay tompo itsika eto izy ilay andrandraitsika isan'andro eto izy indray no atsotsika androany mba hanatrika eto indray ny havana malala mba hahatonga izao fandaharana izao tena hipakany anatin'ny fotsika alalolany mihitsy hanovatra ny amin'ny fiainantsika tena farany anatiny indrindrany mihitsy amin'izao fotoana izao ary hitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Halleloia. Vavaka tsika amin'izao fotoana izao dia indao tsika hangataka ny fanatrehan'Andriamanitra tsika rehetrarehetra anatin'ny tokantrano any tsika rehetrarehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao. Hivavaka tsika dia tena hoe Jesosy eo manatrendray ny fotoanana eto amin'ity androany ity. Saotra betsaka anao izay Jehovah Andriamanitra ny amin'ny fotoam-bavaka izay mbola afaka ataonay androany Andriamanitra. Fa soavanao lehibe izany Jesosy. Famindraponao lehibe izany Jesosy. Nisy taminay reto Andriamanitra tamin'ny herinandro iny tena hoe nihetsiketsika mihitsy ny fiainanay Jesosy. Nisy zavatra maro mety niseho tamin'ny herinandro Andriamanitra. Mety nisy zavatra nampalahelo, mety nisy ny zavatra nahafaly ihany koa, nisy ny ady, mety nisy koa ny fitahiny, nisy ny zavatra maro izay mety ny famaofao Jehovah Andriamanitra teo amin'ny fiainanay. Isaoranay anao ny fahatongavana eto androany. Isaoranay anao ny fitantananao ny sabatan'olona rehetra, ny tokantrano tsirairay avy, ny olona tsirairay avy Jehovah Andriamanitra. Na dia tanana tahaka ny anankiray aza ny tananao dia mahatantana olona maro ianao Jehovah Andriamanitra. Ny tantaninao avokoa ny fiainanay rehetrarehetra Jesosy. No tantaninao tany amin'izay nety taminay mihitsy Andriamanitra. Mety lalana tsy mitovy na lehanay Jehovah Andriamanitra. Fiainana tsy mitovy ny fiainanay Jehovah Andriamanitra. Samy manana ny toerana misy anay izay tompo. Fa ny fantatrao ny hainao ny mitantana anay tamin'izay rehetra nety taminay tsaray avy Jesosy. Misaotra betsaka anao izay. Misaotra anao izay ny amin'ny fahatongavana eto androany izay tena hatsaparay tokoa fa mbola velona ianao ary velona ny fiainanay. Hatsaparay tokoa Andriamanitra fa mbola omenao tombony izay matotonga eto Jehovah Andriamanitra. Isaoranay ianao izany Jesosy. Hoe nangatahako aminao dia ny fanatrehanao hidina ny anatin'ny tokantrano tsirairay avy amin'izao fotoana izao Jesosy. Anao ny asanao ianao fanamasina ny amin'ny toerana tsirairay avy any amin'ny sabatan'olona any Jehovah Andriamanitra. Anao ny asanao ianao fanamasina amin'izay rehetra mitady anao amin'ity androany ity Jesosy. Amasino ny toerana tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Amasino ny sabatan'olona amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Andraisana ny fanatrehanao Jesosy. Idina ny fanatrehanao, idina ny herinao Jehovah Andriamanitra. Amasino ny fonay. Halleluia. Tsika rehetrarehetra androany dao anamasina ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra ry afana malala. Io fotsika io ny toerana idiran'Andriamanitra androany. Ao anatin'ny fotsika any afaka ahitatsika Andriamanitra. Ao anatin'ny fotsika atsika tsy ahitan'Andriamanitra amin'ny masontsika. Tsisy Andriamanitra ho hitatsika vantana eto fa ao anatin'ny fotsika ao nafahantsika mahita azy. Dao tsika hivavaka androany dia teneny hoe Jesosy eo diovy ny foko amin'izao fotoana izao. Esory izay rehetra mety tsaraka ny sitraponao. Avelao Andriamanitra tena hiasa mihitsy ny tanan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Hanongotra ny rehetra tsy namboleny ny tanany ao anatinao ao. Ny anaranao Jesosy. Amasino ny fonay tsaray avy izay tonga eto androany. Ngoty mihitsy hatramin'ny fakamangidy rehetra Jehovah Andriamanitra. Mety mbola misy anatin'ny fony tsaray avy any Jehovah Andriamanitra. Jesosy eo ny fanariany ratsy rehetra, ny fahapetimpetenana rehetra androany diovina amin'ny ranao izany Jesosy. Tsy ambinina ao anatin'ny fonay tsaray avy, tsy mahazo mitoetra ao anatin'ny fonay tsaray avy amin'izao fotoana izao. Raha misy zavatra mbola manakatsakana ny fonao, mialohan'ny vavahantsika rehefa avy eo, mialohan'ny idirantsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ry avana dia diovy ny fonao amin'izao fotoana izao. Tena karohitra ny anatinao any mihitsiny. Esory ny fakamangidy. Raha azonao atao mihitsy manao délivrance ny fonao dia délivreo. Fa azonao atao izany amin'ity androany ity. Afahanao mahita an'Andriamanitra. Halleluia. Jehovah Andriamanitra, mangataka anao izay amin'ity fotoana androany ity. Misaotra anao fa afaka nanomeny rany zanaka hoe ianao dia Jesosy Kristy tompo. Afaka manadio ny fonay amin'izao fotoana izao. Raisinay izany Jesosy androany. Esory izay rehetra tsy nambolenao Andriamanitra. Ny karazana faharatsiana, karazana fahotana, faniriany ratsy, ny karazana zavatra rehetra Andriamanitra anatin'ny fonay lalina indrindrany. Mety mbola tsy afahanay mahitanao dia hongotana amin'izao fotoana izao. Mialana anatin'ny fony tsirairay avy any fa any amin'ny farihy rehetra afo no mendrika ny reny. Tsy ao anatin'ny tempolin'Andriamanitra no mendrika ny reny fa any amin'ny farihy rehetra afo. Any anaty ranomasina any amin'ny tsy tamaso anaty fasana no mendrika an'izany fa tsy ao anatin'ny fony rehetra olona ireto. Halleluia. Amin'ny anaranao Jesosy, hongotana avokoa izay rehetra tsy namboleny tananao.
amin'ny fiainan'iretoolona ireto ravana avokoa ny sakana rehetra izay mety mbola mahatonga an'iretoolona reto tsy mahitanao Andriamanitra amina zavatra maro mety amin'ny alalana toetra amin'ny alalana toe-po amin'ny alalana tsy famelan-keloka na fitehirizana lolompo na alahelo sy vesatra isan-karazany ny anaranao Jesosy songotany izany amin'izao fotoana izao miala ny anatin'ny tsirairay avy any mila mahita an'Andriamanitra ireto reto izay tsirairay avy androany dia mila mibanjina ny fanatrihan'Andriamanitra izay tsirairay avy izay tonga eto androany dia tsy ala maina eto fa izay tsy maintsy mahita ny tavanao Jehovah'Andriamanitra fa veromaina izay raha tsy mahitanao matiantoka izay raha tsy mahitanao la ny andro raha tsy mahitanao Jehovah la ny andro raha tsy eto ianao Jesosy fangatahana ny fanatrihanao amin'ity androany ity tena hidina amin'ny sambatan'olona sy ny isa-tokantrano hamakivakatra ny anatin'ny fisainanay ny fonay ny fanahana lalina indrindrany hamakivakatra ny anatinay ihany Jehovah'Andriamanitra ny fanatrihanao amin'izao fotoana izao halleloia mideranao a Jesosy mideranao a Jesosy malalo manome voninahitra anao a Jesosy malalo mankalaza anao a Jesosy malalo omeko anao ny voninahitra ny derany aza Jesosy amin'ity fotoana androany ity manatriana ianao eto Andriamanitra aoka ny fanahinao ameny ny tsirairay avy amin'ity androany ity aoka ny fanahinao masina aoka ny fanahinao masina tena anenika ny tsirairay avy anenika ny sambatan'olona amin'izao fotoana izao izay rehetra mangeta eta Jehovah'Andriamanitra izay rehetra mangeta eta Jesosy dia ahita izay rehetra mangeta eta Jesosy dia hisotro handray dia hisotro halleloia misaotranao a Jesosy malala dera sy manome voninahitra ny anaranao Andriamanitra tsika rehetrarehetra ry havana malala angatao Andriamanitra amin'izao fotoana izao tena hanavatsavany anatin'ny fona ho any mihitsy hanavatsavany anatin'ny fanahinao lalina indrindrany mihitsiny tsy hisy afa-tsy ny fanatrihan'Andriamanitra no hitanao amin'ity sabata ity azavelanao hivilivily akory ny sainao raha nisy zavatra nanavesatra anao nampahory anao dia esory izany androany ataovy mihitsy androany hoe Jesosy aiza ianao anadioana amin'izao fotoana androany izao fa milanao ango misaotra Jesosy halleloia tsika angataka amin'izao fotoana izao hitena esory Jesosy avelao Andriamanitra anadio ny fiainanao androany avelao Andriamanitra anadio ny tontolonao androany ho tontolo mahafinaritra n'Andriamanitra ny tontolonao tontolo mety amin'Andriamanitra ny tontolonao halleluia Ray malala o Esuri mety misy alahelo mitambesatra amin'izao fotoana izao ao anatin'izany izy zany Andriamanitra tena hikasika ny fonao hanala ny zavatra izay mety manavesatra sy mitambesatra ny anatinao any hanamaivana ny entantsika rehetra halleloia Esuri fanina andreraka sy alaheloia ny toetra ayanao sy ny fitiavanao Jesosy rehetra tsy namboleny tananao Jesosy azonao atao izany androany hanavao antsika hanavao ny fitafifanahantsika ray ny fanamasina amin'ny androany ity aizy Jesosy tsika rehetra ina mafi andiwa aizy Jesosy hanafaka aizy Jesosy yarwa halleluia aizy Jesosy ampiadana vai malala o meu fumadio sami mangataka fumadio Karanga situeta tsara naovako ny asanao Onendikatoko ny anarana faramamafy ianao mihitsy alohan'ny Baiboly mandehandeha ianao mitenin'Andriamanitra mandehandeha mila manana fahadiovako halleluia hanaovako ny asa tsara toetra tsara ohatrany ianao diovinao raio dioviko
Samy mitanatana vava eo anoloan'Andriamanitra tsika amin'izao fotoan'izao ry hafana malala. Sokafo mihitsy ny masompananao androany. Hangatao ny tanan'Andriamanitra hikasika anao. Hangatao ny fanahin'Andriamanitra hidina any anatinao andy. Hanavao anao. Halleluja. Hangatao ny fanatrehan'Andriamanitra. Aza manaiky ianao androany raha tsy mahazo. Aza manaiky ianao androany raha tsy mandray ry havana malala. Teneno androany Jesosy ambakasio koa ako. Omeo ny anjara koa Andriamanitra. Omeo ny anjara koa Jesosy. Tonga eto haka ny anjarako Jesosy malalo. Tahaka an'ireny olona antsoina ireny. Misy olona antsoina. Manao hoe antsontsika rehetra fa izarana an'izao tsika. Dia tonga ny olona samy hitandahatra maka ny anjarany. Ry havana malala. Tonga eto ianao. Omeo ny anjara ianao. Aza manaiky ho diso fanantenana ry havana malala. Fandaontsika androany teny omeo ny anjara koa Jesosy malalako. Anjara inona ny tsy ampy aminao? Mila fiadanana ve ianao e? Omenanao zany androany fa ny ataonao asokafo ny masompananao. Tatsika hitanatana vava eo anatrehan'Andriamanitra. Teneno omeo fiadanana Jesosy filaiko zany. Inona ny ilainao? Mila fitahina io fiainanao io. Io fiainanao mety mangidy io. Fiainanao mety tsy misokatra mihitsy hatramin'izay io. Ao amin'Andriamanitra no misy an'izany. Andrandrao ny masonao. Dia teneno andrano Jesosy amilanao ako. Mba avangio ty fiainana keliko ty Jesosy. Mba avangio ty fiainana tokantrano keliko ty Andriamanitra familanao izy. Ianao malala familanao izy io Jesosy. Tsy mahavita ninninna raha tsy milanao Jesosy malalo. Zay zavatra ilainao androany. Hanatanteraka Andriamanitra. Familanao izy amin'ity fotoana ity ry havana malala. Hitady azy amin'ny fonao rehetra dia hahita azy. Hitady azy amin'ny fanahinao rehetra sy ny ainao rehetra. Dia hahita azy ianao. Halleluja. Tsy diso fanantenana ianao. Amen Jesosy. Dao tsika angetaentan'Andriamanitra. Dao tsika androany hiteny amin'Andriamanitra ry havana malala. Mangetaentanao azy Jesosy. Rehetra mangetaenta izy androany dia omena. Rehetra mitady izy androany dia hahita. Rehetra miandrandro izy androany. Halleluja. Dia hahita. Halleluja. Amen Jesosy. Mangetaentanao ndray ao Jesosy. Finoa ny hery vaovao avy aminao ao. Teokotsindray lay orambatra vatsy ny fanahinao. Tiako hiala ho anatiko. Tiako hiala toa. Zay rehetra tsy ampy aminao. Tiako anjakanao ny fiainana. Momba rehetra misy. Halleluja. Io aviko e. Zay mbola tsy
fantatra akory tiako anjakanao sady amen halleluja atsika ira mavoe arotsay umewery babao anjatsaseo atsapako ny fanatsianao ampaitawa nivonaitsao elebeanao e tsasaseo anjakawa halleluja anjakao zay jesosy manolo tena ho anjakanao manolo tena ho anjakanao halleluja Fenumeri vovau Avyaminawa Terukutinda Naiurambatra nifana inawa Nefenu yana Hallelujah Siku yala tanat kodam Neritak sadano Amen Tupo Siku anjakano Ejamuba Seletak takuna Siku anjakano Sesosya Segala jahira mabaru saya Harusaya Wikurielina Umeweri bau-bawa Asapaku ni panasheana Apaitawai Ibu ninai Sasinderi lebeana Jesus yo azakawa Amen Azakawa jelenai Hallelujah Umeweri bau Pati asapa yang kuasa me Para tiano Hallelujah Ibu ninai Sasinderi lebeana Jesus yo azakawa Azakawa tiana na Jesus sa Amen. Tsika anatona n'Andriamanitra riavana. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe nanafatrano Mosesy Andriamanitra. Nanafatrano Mosesy Andriamanitra manao hoe teneno ny zanak'Israely ozy izy. Asevy manao fitoerana masina ho azy izy dia onona eo amin'ny ako. Zavatra tokana ny mampatsara ny fiainanao io. Andriamanitra monina eo aminao.
Andriamanitra mitoetra eo aminao. Mahazonao tsaina ve ravana hoe taky ny ahoana izany fiainanao? Inona ny zavatra mety hitranga ao anatin'ny minitra anankiray? Analaviranao an'Andriamanitra. Inona daholo ny zavatra mety hitranga ao anatin'ny fotoana kely? Analavirantsika an'Andriamanitra ry havana malala. Sary-piaro Andriamanitra ary miteny manao hoe teneno izy, asevy manao fitoerana masina ho azy. Za te honina eo aminy, za te hitoetra eo amin'ireo zanako ireo, tiako ireo zanak'Israely ireo, fa tsy azoko atao ny mipetraka eo raha tsy manamboatra fitoerana masina ho areo. Na dia tiako azy izy, na dia nofidiako azy izy, na dia natsoko azy izy, ka ny anarako dia atao hoe Jehovah Andriamanitra n'Israely. Fa na dia izany azy, hozy Andriamanitra hoe asevy manao fitoerana masina ho azy, dia honina eo amina. Ry havana, tsy ampy antsika ny miteny hoe tian'Andriamanitra tsika, tsy ampy anao fotsiny ny miteny hoe tia ianao Jesosy eo, fa tsy afaka hitoetra aminao Andriamanitra, tsy afaka honina eo aminao Andriamanitra raha tsy manamboatra fitoerana masina ianao. Ezaka izany, dingana izany, hetsika izany, fanapahan-kevitra izany. Misy zavatra eny aminao eny, io zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra io, io zavatra tsy mety amin'Andriamanitra efa nanimba ny fiainanao hatramin'izay io. Fantatrao ve fa ny fiainantsika ry havana nandalo fahampitehana, fahasimbana, satria misy zavatra tsy mety amin'Andriamanitra nataontsika. Raha mbola reny no fikiritsika androany, dia mbola hozy ihany Andriamanitra hoe tsy afaka monina eo aminao aho. Ekena fa tiako ianao izy, ekena fa natsoko ianao, ekena fa tena te hifidy anao ahako, fa tsy afaka honina eo aminao aho raha tsy manao fitoerana masina ho ahy ianao. Ry havana malalako, afaka manamasy teny ianao androany, tenena andrano e Jesosy io. Hamasiniko ny tenako, hamasiniko ny tenako. Haleluya. Afahanao mitoetra Jesosy malala. Samy mivavaka amin'izao fotoana izao. Tiako ianao hivavaka, melohana anaovantsika hira, tiako ianao hivavaka androany. Teneno andrano e Jesosy hamasino aho. Jesosy izay rehetra tsy avy aminao, reny namotika reny, reny nampisaraka anahy taminao reny, te hanamasy tena fa te hitoeranao ahako. Raha mbola mandalondalo aminao Andriamanitra ry havana malala, mbola tsy ampy, mbola le olona hiteny foana ianao hoe momba anavy Andriamanitra, tia anavy Andriamanitra. Fa Andriamanitra monina eo aminao izany ry havana, fa hagagana ny fiainanao isan'andro. Tsy ianao intsony le mitady, mikaroka vao mba mahita, misisika mafy mihitsy vao mba mahita tsombotsombo nilatsaka amina tabatra tahaka an'ilay vehivavy Kananita. Fa ianao le olona natokana ho anao ny zavatra rehetra, natokana ho anao ny zavatra rehetra. Aleluia. Tianao Jesosy ry havana, manamasina ny tenanao. Ataontsika hifona amin'Andriamanitra, ataontsika hibebaka amin'Andriamanitra, ataontsika hanenina ny amin'ny ratsy nataontsika. Ataontsika hanenina ny amin'ny ratsy nataontsika. Mbola pasoavan'Andriamanitra hivelomanao, mbola fitiavan'Andriamanitra hiantsinanao androany. Aleluia. Amen. Zaza na pianarina hahafantatra hanao hitopo-pamonjy marina, tureo afatrafatra sy ireo anatranatra, meno mba hananako fiadanana. Nefindisi fanalala quantani, sinanaika fa fatirezai chimimizahani, kaniazakazaka nefawanyandavaka
Ankehitriny ny fantatsa efa lasa ny zavatra taloha Avelonela rehefa nanota tamina mifona tsotra ny fiainako teneniko avoko ny fomba ratsiko tsy ataoko manindro bene Jesosy dia tsy tonga hiverina aminao Andriamanitra sangy manomena talenta kely dia ny hevitra fa afaka ny angerirery kanjovao ny atomboka dia fa indropotraka soiany terianao ny ansay ny atoraka ny fiainako teneniko avoko ny fomba ratsiko tsy ataoko manindro Andriamanitra ny fonao ry havana malala zay ihany mba tadiavin'i Jesosy zay ny tena tadiaviny zay raha ny teny izy hoe andeha hitady ondry mani ry havana malala hitady ny fony te handray azy any antsorony hitondra azy ao ambala ry havana nahita zavatra izay aho dia nanaitra anahy ozy izy manao hoe za ozy izy ny fivavahana ozy izy dia zavatra tsy maintsy atao dia na te hivavaka ianao na tsy te hivavaka ozy izy dia mivavaha mandra-pahatonga anao te hivavaka forceo fotsiny mivatanao hivavaka mandra-pahatonga anao te hivavaka ozy izy fa tsy maintsy mivavaka tsy maintsy atao ny mivavaka dia mandinika ry havana hoe marina ve zany Jesosy hoa ry havana tsy marina zany tsy marina zany Andriamanitra tsy nanery antsika hoe tsy maintsy mivavaka tsika tsisy an'izany ao anaty baiboly ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsy misy tsy maintsy zany eo alohany ry havana fa safidy io ny mahatonga ny olona tsy mivavaka dia satria safidy malalaka loatra ny fivavahana raha nasian'Andriamanitra tsy maintsy teo aloha
nasian'andriamanitra fanasaziana farak'izay enjana ho an'ny olona izay tsy mivavaka hoe eto an-tany ianao dia efa mandray eona hoe mivalina ny zavatra ataonao satria ianao tsy mivavaka mivavaka daholo ny olona rehetra. Ary araka ny teniko teto indray andro manao hoe ny zavatra anankiray rehefa asiana hoe tsy maintsy dia tsy mampazoto anao no manao an'iny. Za manokana tsy miombon-kevitra amin'izany aho satria ny Andriamanitra tsy mbola nanery ahy hivavaka. Za raha tonga eto androany tsy hoe tsy maintsy tonga eto ahako fa tonga eto satria za mihitsy ny te ho tonga eto, za mihitsy ny te hivavaka aho. Na soan'Andriamanitra tsy mbola fantatra tahaka ny ahoana izany mivavaka fa nandre ny feo any aloha, ny aino ny feo any aloha. Rehefa tonga teo aho dia nanomboka nangetaheta, nanomboka nitady, nanomboka nikaroka. Ary ny any fiainako tsy mba asiako tsy maintsy izany dravana. Ny any fanarahako ny sitrapon'Andriamanitra sy ny didiny tsy asiako tsy maintsy izany ny any fiainako. Fa ataoko io satria tiako Andriamanitra. Tsy voabedin'Andriamanitra, tsy voasaziny androany dia androany ka hoe maty ara-pitso raha tsy manao ny sitrapony. Tsy aho, tsy maty aho, afaka mbola avelona mitoy miaina, tsy fantatro 20 taona vao maty. Fa ny zavatra fantatro dia izao, rehefa nanomboka nitady an'Andriamanitra, nanomboka niaiky ny fahotako aho, nanomboka nity an'Andriamanitra tamin'ny foko aho, nanolotra ny foko ho an'i Jesosy aho dia izao nitodika teo amin'ny fiainako izy, nitodika tamiko izy. Aleluia. Reko fa nitodika tamiko Andriamanitra, reko fa nanomboka nitantana ny fiainako Andriamanitra. Ary izany ny zavatra nafinaritra anahy, natao nitako fa eo izy, natao nitsapako fa eo izy. Mahatonga ahy tsy te hiala eo intsony. Fa za tsy manao an'izany hoe forseko ny vatako tsy maintsy mivavaka na dia tsy te hivavaka za, tsy hiala hafana. Ambany lalàna tsika raha zany, ambany lalàna ianao raha zany. Ohatry izao za tsy maintsy tonga eto sabata satria tsy maintsy tena forseko ny vatako tonga eo sabata. Ambany lalàna ianao raha vao zany. Fa teneneo za te ho tonga eo ahako. Tsapanao ve fa niandry an'Andriamanitra ianao dia nitodika taminao izy? Tsapanao ve fa nisy fotoana ianao tena tao mba vahoana ny fahafatesana, nisy fotoana ianao fa tena mba vahoana ny fampitehana mihitsy ny fiainanao? Fa rehefa niandry an'Andriamanitra ianao dia nitodika taminao izy, dia ino mahatonga anao hitodika ka hiteny manao hoe za koa Andriamanitra hitodika aminao. Aleluia. Amen. Jesosy, sotranao izay Jesosy malala. Fitiavan'Andriamanitra anao no mahatonga anao eto androany. Fitiavan'Andriamanitra anao no mahatonga anao eto androany. Aleluia. Tsika hiterana azy, tsika hitera azy. Aleluia. Rehetra Andriamanitra efa samy niandry anao, efa samy teo mba vahoana Jesosy eo, efa samy fotika ny fiainana. Fa niandry anao dia nitodika anao, dia kosa mba fotika aminao. Aleluia. Jesus,
Andriamanitra ny fiainanao. Halleluja. Nandreny fitarainako. Teny tosika izy. Mitsinja. Surabun patulampin ang pagkabatawad Jesus Kristi tupo. Hallelujah. Hira. Hira mo ba? Panitera. Pitera. Amen. Sa talagaku. Hallelujah. Amen. Jesus malas. Hallelujah. Amen. Jesus. Nyara para tesoa. Na itenyu lawe. Azo tozo. Usis nu lawe. Azo ataony sady mihira an'izao tontolo izao ny mihira evangelika. Ho sisiny olona tsy maninona izany. Mety izany. Amiko izany. Ny anahy manokana ravana malala. Ho iten'Andriamanitra hoe mihira firam-baovao ho an'i Jehova. Ny ahy ravana ny feoko iny anahy. Tsy hiraka fa tsy ho an'Andriamanitra io. Tsy mampaninona izay mety fitsanan'ny olona hoe nareo terisaina. Fa ny aravana malala, safidiko izany. Sady tsy mira an'izao tontolo izao ahako. Fa tokana ny afaka mitsinjo ny fiainako sy namonjy aho. Tsy izao tontolo izao, fa Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra izay nanao fahagagana teo amin'ny fiainako. Ry havana malala, ko ho aniza no irako, ho aniza ry havana, ataoko an'Andriamanitra ny amin'ny fiainako. Ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity, tsy mampaninona azy any. Tokana ny ao an-tsaiko manana an Jesosy aho. Manana an Jesosy aho. Halleluja. Izay zavatra ananako, izay zavatra tsy ananako, tsy mampaninona aho. Za manana an Jesosy aravana. Fantatro fa tia ahy Jesosy. Fantatro fa tsy mandao ahy izy. Na ao anaty ady sarotra ahako. Na ao anaty fifaliana miara-mifaly amiko izy. Ao anaty ady sarotra fantatro fa momba ahy izy. Ary fantatro fa tsy maintsy hampandresy ahy izy. Ianao azakivy. Fa ninona zavatra lalovanao androany. Ataovy ao an-tsainao fotsiny mivavaka ianao. Ny zavatra ataonao rehetra atao voan'Andriamanitra. Aza misababaka. Aza miovaova. Fa teneny ravana malala. Fa anao Jesosy androany. Ampy anao ny fanananao an Jesosy. Halleluja. Ohatra tsika izany raha mahafinaritra ny anahy ianao Jesosy. Ampaherezo mihitsy ny fonao. Raha mandalo ady ianao androany. Raha mitomana ianao androany. Fomban-javatra izany e.
Matuna sinandranomaso natao alatsaky io ry apana fa tsy manino zany atotra fotsiny anao ve Jesosy androany anao ve Jesosy androany Andriamanitra mahasolo tokoa dia ny madio fo fa izao dia saiko ny blisatra tongotro saiko solafaka andiko satria nialona mireare aho raha nahita amin'ny fiadanany ratsy fanahy iza no hainy an-danitra ary tsy misy aty ambony tany iriko tahaka anao fa na dia alevina aza nofoko sy ny foko dia mbola vatana ambony foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra ary indro very izay lavitra anao ary inganao izay mafoy anao Antsika ry avatana raha manontany an'izany ngamotsika diso ry avana nanontany an'izany daholo ireo olona nanaovan'i Jesosy fahagagana ireo tao anaty baiboly le vehivavy nitsidrana nandritra ny 12 taona ianao ve dia mieritreritra fa tsy nanontany an'izany ireo vina ny farany ty zavatra mahazo aty nandeha ny 5 taona tsy nety ny farany nandeha ry avana malala ny 10 taona fa tena mbola tsy ny farany zaho mino fa tsy nitsahatra nanontany vehivavy io marovina ihany Jesosy fa mba afaka hitsangana marovina ihany aho mba afaka hitsangana eto amin'ity fandriny ity rovina aho mba afaka handeha ny ivelany hifandray aman'olona rovina mba ho ampandroson'olona trano tsy nisy olona nampandroso azy rovina
tsy diso ianao raha manontany an'izany mazava tao ohatra anao fa tsy hanameloko anao Andriamanitra raha matena hoe roviana Jesosy fa zao fotsiny driavana ataovy izay hanananao an Jesosy androany fantany voanigadona Jesosy vao vita batisa Jesosy 30 taona vao valy daholo ny fanontanian'ireo olona rehetra nanontany ireo hoe roviana vao hifarana vao valy ny fanontaniana ry havana tonga Jesosy nampitsahatra ny raha izay nikorina tamin'ny vehivavy io nandritra ny 12 taona tonga Jesosy nanangana ny malemy nampahiratra ny jamba tonga Jesosy nanangana na dia ny maty azy vao valy ny fanontaniana ozy Jesosy manao hoe tonga ankehitriny aleloia ataovy izay hanananao an Jesosy androany ety amin'ity zao tontolo izao ity no ahitantsika fahoriana ry havana malala nefa matokio Jesosy fa za efa naharesa zao tontolo izao mbola azonao atao ny manana fahasambarana mbola azonao atao ny miaina anaty fahasambarana mety ozy izy ianao hoe tsy mariny zany zany koa hoe dia miexiste amin'izao ampifaran'izao zany koa hoe dia mariny zany ry havana mbola afaka miaina ao mpiadanana ianao aleloia ataovy izay hanananao an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao misaotranao an Jesosy malala itsika iran'irany sambatra manananao aleloia zay rehetra mahatsapa izy androany hoe sambatra sambatra manananao aleluia tompony fiainako ianao ireo enta mavesy rasiziogako maivana no entinao Nanilanao tompoty Fixo mancaria Kosi mami kweji Sajina fanao ayachaminanao Sabachau manananao Napanutazao Nutulurandasu Namadichazao Numeno fiatanampu Namafini manzutakimi Tukimi Hallelujah Namachazao Sabachau manananao Usara falini rafauriku Refa miarai caminau Napanutazau Nutuluranasu Namadichazau Numeno fiatanaku Namafini manzu Tukivini fuku Namachazau Sabachau manananao Napanutazau Nutuluranasu Namadichazau Numeno fiatanaku Namafini manzu
Efa nisy lehilahy anankiray niran'izany tany alohantsika angery avana e. Ohatra ny hitaketo mihitsy Lazarosy manitra. Sady mitsipona an'ilay zavatra latsaka amin'ny latabatra ilay mpanaka reny. No mihira hoe sambatra manana anao Jesosy. Na mahantra aza. Halleluja. Sambatra nge za manana anao Jesosy. Diavana malala. Mahasambatra ny fananana an'Andriamanitra. Tsy mahasambatra ny fananana ny zavatra rehetra hoy ny tenin'Andriamanitra raha overiny fanahintsika. Fa mahasambatra ny fananana an'Andriamanitra raha tsy manana na inona azitsika. Ary izany no imasoa antsika eto isanandro isanandro. Tsika tsy dia mitory zavatry ny nofo izany ry havana. Satria fantatritsika fa tsy izany ny mahasambatra. Fantatritsika fa tsy izany ny lakile an'ny fiainana. Tsy izany ny lakile an'ny fiadanana sy ny fahasambarana. Fatoritsika ny zava-panahy satria tsika mahalala fa izany ny fahasambarana ry havana malala. Tianao Jesosy. Tsy nampanina ny Lazarosy mahantra izay zavatra niainany teto tany, fa tsotrany azy sambatra manana anao. Ny ainany tokoa ange izany e. Fa sambarana mandrakizay ny ainany ry havana. Tsy nandainga izy raha miteny, fa sambatra izy satria manana an Jesosy. Halleluja. Ianao koa ohatra izany. Tsy ohatra ny Lazarosy mahantra ianao. Tsy mitovy aminy ianao. Ianao tsy mbola nitsindroka ry havana malala. Ianao tsy mbola nitsindroka ny teny amin'ny mpanan-karena ry havana. Nandeha nitanitana teny amin'ny mpanan-karena nitsindrona izay latsaka. Inona ny mahatonga anao hiteny fa tsy sambatra ianao ry havana. Nefa olona ohatra izany raha vita amin'ny teny fa sambatra. Ry havana malala. Tena sambatra ianao. Omen'Andriamanitra anao izay sahaza anao. Mbola omen'Andriamanitra foana ianao. Tsy mbola nandro fotsy ianao. Mifadianana ny ataonao dia mifadianana tsika 2 andro 3 andro. Fa tsy nanakohanina ianao. Fa mbola nomena ianao ry havana malala. Nahoantsika no kivy. Nahoantsika ry havana malala no ketraka. Tianao Jesosy. Halleluja. Azamba kivikivy izany. Azahoanao izay zavatra mitranga. Fa hatreo ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ataontsika tira mahafinaritra be ty androany. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra sahady dia handray tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo. Aorian'ny tenin'Andriamanitra tsika hivavaka. Aorian'ny vavaka tsika mbola hideran'Andriamanitra izay vao mifarany ity fotoana ity. Fa ny zavatra azo antoka androany, ny zavatra atandrotsika androany, ny fanambitsika dia izao. Tsika tsy maintsy mandray, tsy maintsy mahita an'Andriamanitra tsika androany, tsy maintsy voky tsika androany. Ataontsika tira mahafinaritra ity amin'izao fotoana izao andraisantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Mahita ny tavany ray tsika reto mihitsy angesany e. Mahita an'Andriamanitra tsika na dia mandina aza. Tsy maratra manao tarodositra nandova fiainana mandrakizay. Halleluja. Seguramente, me
siana ibu-ibu yaluara lucu. Kivy mangina, aza kivy ny mandefitra fa ianao io mihitsy no hita ny fiainana mandrakizay. Haleluia. Ao anaty mangina ranina mitenena ny tompo aminao ny tompo amina inondanya izimbitu niya Sangamina Atumira Luna Unimalana Difade Fedara Magina Wapu Segura bem kieta de famisiana Kieta de famisiana Ibu-ibu yaluara lucu. Haleluya. Haleluya. Ivavatsika malala mangataka mba hoaveriny zay izy rina nivavaka ho an'ny toroteny ay idirantsika amin'ny toroteny naiza naiza toerana misy anao androany dia hivavaka isika dia dao apetrakitsika ampelantanin'Andriamanitra indray zao toroteny zao mba ho tena hoe zanatsipika nefa n'Andriamanitra iantefany amin'ny fonony tsirairay avy. Tena ho sabatra roa lela mihitsy tena hiatraikany amin'ny aty fanahana ho andray ny toroteny androany. Sambatra anao raha miala eto dia mahatsiaro voly n'Andriamanitra. Sambatra ianao raha tonga eto mahatsapa voakasiky ny tenin'Andriamanitra. Dia fataro fa miteny aminao Andriamanitra. Hivavaka mba tsisy fanelingelenana eo amintsika tsiray avy. Mavaka iaino ampitoniana sy ampiadanana ny tenin'Andriamanitra ny ianao. Ary ny vo rehetra izay afafy androany dia tahaka ny apay efa-tsy ny vo izay nafafin'ilay mpamafy. Ilay tsy nisy verina dia kely azy. Fa namoa avy 100 eny, avy 80 eny, avy 30 eny avokoa izy rehetrarehetra. Jesosy malalo misaotra anao zay ny amin'ny fotoana androany. Misaotra anao ny amin'izany fotoam-bavaka, ny amin'ny teny rehetrarehetra, ny amin'ny hira rehetrarehetra izay nataonay androany. Fa nakasika ny fonay ireny. Nataonay ireny mba hakasikasika, nataonao ireny mba hakasika ny fonay androany. Ahatonga ilay ho tafiditra tsara amin'ny fanatrehanao. Misaotra anao satria fanatrehanao no nahatonga ireny hira ireny natorotoro ny fonay. Ny fanatrehanao nahatonga zavatra maro tanatin'ny sainay tany. Ka raha ny hainao an'ireny hira ireny zay dia mitombo tamin'ny fitiavana anao, mitombo tamin'ny finoananao. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Ankehitriny raha tonga hiaino ny teninao zahay dia mitenena fa tena voniny zay hiaino anao. Sokafanay ny fonay, sokafanay ny masonay, sokafanay ny sofinay. Velarinay ny fiainanay aniriny ny teninao Andriamanitra. Afafazo izay azonao afafy androany. Amboleo izay azonao ambolena androany. Ny fanatrehana ratsy rehetra ny fanelingelenina avy any ivelany any dia tsisy mahazo manakery manam-pahefana aminay tsirairay avy eto. Ny fitaovana tsy azon'ny devoly kitikitiana, ny connexion tsy azon'ny devoly salovanina. Hitondra hero anay ny tenin'Andriamanitra, hitondra fiainana ho anay. Ny anaranao Jesosy. Halleluja. Amen. Andao averintsika rira toe dirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra fa dia mahafinaritra tokoa sady efa ela tsy nahinona zany iry zany. Averintsika zany izy zany ao voninahitran'Andriamanitra. Halleluja. Hallelujah.
mony akaikelakty tany ty havana raha mbola hoeny ray miazo anao ianao angina miandrandraka matokony ewitanambavao halleluja imangina fana vosivositra mahita ny tapany ray fo maratra manao tarikesitra andoba fiainana mandrakizay ao anatiny mangina lalo le tenenany tompo aminao hoeninao moa ny azo fitony alina ravana miazavany ray hitosaka aminao Haleluya. Haleluya. Dia faly miarabantsika rehetrarehetra raha antarena Marie Charline Soameva Kodaleoni Lovelitina Jesosy Mahery Mama Valentine Eliza Tsiala faly be indray mahita anareo tonga eto androany Angelina Diamant dia fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy matoky afa tsy ala maheto indray no ty an'ity ao anatin'izao fotoam-bavaka zao tahiny tompontsika menakavy Lantony Irina Ranabavalina Rarmanina Tsiori Erika Raka Marijo tahiny Jesosy daholo tsika menakavy Berty Sava dia ray soariny baibolinao fa hitrapetrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika tahiny tompo Ando Andry Yama sika menakavy fa abiolazana kandapa ny tenin'Andriamanitra zitsika androany dia tsika amin'ny Koritianina faharoa Koritianina faharoa toko faefatra andininy fahatelo Koritianina faharoa toko faefatra andininy fahatelo no jerentsika androany rehefa hitatsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Koritianina faharoa toko faefatra andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy fa raha miafina amin'ny filazantsaranay dia miafina ho an'izay very zany izay no hajambain'Andriamanitra zao tontolo zao dia ny sain'ny tsy mindro mba tsy posahany fahazavany filazantsarany voninahitry Kristy izay endrika Andriamanitra. Haleluya. Amen.
ole tenin'andriamanitra hoe raha miafina ny filazantsaranay de miafina ho an'izay very zany satria zany ry havana ity filazantsara ity de tsy mba nataon'andriamanitra ho afepenina mihitsy any amin'ny Romanina toko 1:12 any ary andriamanitra de miteny manao hoe ny ten'andriamanitra de miteny hoe tsy tiako tsy ho fantatrareo izany zava-miafina izany ny tenin'andriamanitra de zava-miafina fa zava-miafina rehefa katsahana de hita zava-miafina mora hita ihany zany zany hoe sitrak'andriamanitra ary Jesosy ary nyteny mandehana am'izao tontolo zany reo ka mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra ary Jesosy rehefa tonga tetỳ tany niomana fotsiny izy nandritra ny 30 taona nianatra baiboly namaky tenin'andriamanitra tena hoe niezaka nanao ny olona mandeha mody izy mbola mijanona ao amin'ny tempolo amin'ny sinagoga na de mbola kely ary izy de tsy navela nanakana azy na 12 taona azy fa mbola tena sahany mihitsy no mijoro tsy amikenatra teo anoloan'ny fariseo sy ny sadutseo sy ny mpanoran-dalàna itory ny tenin'andriamanitra ny omanan'i Jesosy ny amin'ny 30 taonany fa rehefa feno 30 taona izy de iaingy amin'izay Jesosy aninona itory filazantsara ny tenin'andriamanitra Matio vakitsika Matio toko 4 tsy nitoritoriana fotsiny ny filazantsara ny atao hoe filazantsara moa de zao teny somafaly ny atao hoe filazantsara de teny somafaly no antsika tsiditra lalina be amin'ny hoe mizara efatra ny filazantsara zao tsy izay ny idirantsika fa ny akapobeany zavatra mora horaisitsika androany ny atao hoe filazantsara de teny somafaly ary fantatritsika amin'izany hoe filazantsara zany teny anankiroa milaza ny teny zany de filazana zavatra tsara filazantsara ary eo amitentsika hoe filazantsara de tsy voate tsy teny mihitsy hoe filazantsara resaka politika na resaka fiainana zao tontolo zao le zavatra tsara afantaritsika ihany koa Jesosy fa miteny manao hoe raha ihany dia ny tsara hozy Jesosy raha ihany ny tsara de rehefa miresaka zavatra tsara zany tsika de miresaka le Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara de rehefa miteny zany tsika hoe filazantsara resaka fivavahana zay tenin'Andriamanitra zay baiboly zay toriteny zay hira evangelika zay zavatra rehetra mikasika an'Andriamanitra tsy hoe tsara fotsiny hoe tsara eny am'izao tontolo zao ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Matio ny filazantsara zany de bonne nouvelle ozy izy soameva filazantsara zavatra vaovao mahafaly teny soa mahafaly ary fantaritsika fa ny filazantsara ngeza indrindra ary ny tena filazantsara de Jesosy alleluia Jesosy ny filazantsara ny vaovao tena nahafaly indrindra ho an'izao tontolo zao de ny fahatogavan'i Jesosy hitondra famonjena ho an'izao tontolo zao ka inona moa zany ny vaovao mahafaly tsy ny fisokafa amin'ny fiainana mandrakizay ho antsika rehetrarehetra Jesosy zany filazantsara fa Jesosy koa na de filazantsara de netiny nanaraka azy ary netiny teny amin'ny zavatra rehetra zay nilalovany filazantsara Matio toko 4:3-20 vakitsika hoy tenin'Andriamanitra hoe ary Jesosy nandeha eran'ny Galili ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra tamin'ny olona alleluia filazantsara de amin'ny mahazavatra tsara azy amin'ny mahafilazantsara anazy de mitondra zavatra tsara tamin'ny alina filazantsara nentin' Jesosy de milaza tenin'Andriamanitra fa sitrana tamin'ny aretina ny olona afaka tamin'ny rofo ny olona alleluia any amin'ny Matio mbatikelo ary tsika namaky ny Matio 1:10 andiny 5 de ahoana ny asan'ny filazantsara hoy tenin'Andriamanitra hoe
andina fefatra matitoko fa raiky ambe folo andina fefatra ary jesosy namarika antany hoe mandehana ianareo ambarao am jauna izao renareo sy hitanareo zao mahiratra ny jamba afaka ny mandringa diovina miboka malady ny marenina atsangana ny maty ary ny malahelo de hitoriana filazantsara misy fanafody zany teto ho an'ny aretina rehetrarehetra misy vaolana teto ho an'ny olana rehetrarehetra misy fahafenona teto ho an'ny banga rehetrarehetra tena hoe tena karazana fanafody karazana vaolana anankiray fa mitondra na ny maty ny tsangana ny bokana dio ny malemy ny tsangana ny kivy courage ny tanondrika ny traka alleloia mety ny filazantsara daholo zany ary zany mahatonga atsika mitory filazantsara isan'andro isan'andro mba hitombony isan'ny olona mandray filazantsara mandray an'ireny zavatra reny de mandray an'izany vokatsoan'ny filazantsara ary filazantsara io de tsy natao tany amin'ny takotakony io fa Jesosy manasitrany olona tonga de ny amasom-bahoakeny mihitsy de miteny mafy ohatran'izany mihoatra noho zany tempo zany jauna mpanaovateny zany mitory filazantsara filazantsara zany tsy mamenatra zany tsy natao amenatra ary tsy natao ho kobokobolina fa jauna mpanaovatena tonga de ny andafony Jordan rehetrarehetra tonga de miikaika mitory filazantsara apabe maso raha tsika zany zao manao publication de aza tsy atao an'le hoe ami fotsiny reny fa publique mbola bostena ihany koa alleloia satria ny filazantsara tsy natao afenina fa raha vo miafina io de very zay tsy mahitan'io zany mahatonga an Jesosy sarotiny hoe mandehana ianareo ary anisan'ny afaty Jesosy ngezandre tamin'ny mpianatra de ny mandehana anareo mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra niza na mahatra na manankarenina na fotsiny na mainty na ngeza na fohy na vazaha na gasy na inona satria tsy azo afenina ny filazantsara ary ny filazantsara nefa de zao manana tanjona anankiray ny devoly arak' le vakitsika teo raha veratsika vakina le Korintianina teo de zao ny zavatra ny tenenina aza le Korintianina faharoa raha miafina ozy izy raha miafina filazantsarany de miafina ho an'izay very zany fa misy andriamanitra anankiray de ny andriamanitra zao tontolo zao miezaka manajamba ny olona tsy ahita filazantsara de ianao tsy gaga raha mahita olona misy zavatra mitranga misy fijorona vavolombelona na de ataoko eo amin'ny Facebook io zao misy olona anankiray mizay zany de mijoro vavolombelona fa ty zaza ty sitrana rehefa ny vavahana de tsy maintsy misy ao anananao olona manao ty commentaire ty zay indrenareo le minomino foana zay indrenareo le apresan paster indrenareo le tsy mba mandinika lavitra zany hoe le filazantsara ezahana avoaka fa misy ny olona efa tena hoe ho very mihitsy ry havana de miezaka mihitsy le zavatra seho Jesosy ry havana ny teny aza mba isan'izay tsy mino nareo fa ny olona isan'izay tsy mino zany ny olona tsy mino zany de olona tsy mijery olona tsy mahita olona tsy te andre mahita ihany fa tsy mino zany io misy filazantsara eo anoloanao io misy filazantsara eo anoloanao fa ianao miezaka miafina tsy mahita an'izany androany tsika iresaka an'izany tsika androany fa manana mission ngeza be tsika rehetrarehetra tonga eto ry havana de ny tsy anafina ny filazantsara satria tsy fahitan'ny olona ny filazantsara de mitondra fahaverezana ho an'ny olona raha ohatra zany nao mampalala ny olona ny filazantsara de mitondra fahamonjena ho an'ny olona ianao alleloia fakitsika e le Korintianina faharoa teo fa tombotsika ny
toko fatelo andiny voalohany ovakiko mandra-patongany amin'io koritianina faharoa toko faefatra io avakitsika ny koritianina faharoa toko fatelo andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Mo midera tena ndray va izahay sa toy ny sasany ka mila epistily filazantsoanay ho aminareo na avy aminareo ianareo ny epistilinay voasoratra ao amponay sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra. Eny aseho epistiliny Kristy izay entinay ianareo tsy nisoratana tamin'ny ranomainty anefa fa tamin'ny fanahan'Andriamanitra velona tsy teo amin'ilay vato fisaka fa teo amin'ny vato fisaka nofo dia ny fo. Aleloia. Eto zany ty ten'Andriamanitra ty takany mampirisika antsika irehare mihitsy ny amin'ny Kristy ny amin'ny filazantsara. Ahoana moa ry havana ny hoe frériana mideratena ve zay ozy izy Paoly? Tsy mideratena zay fa zay nge ozy izy Paoly tena raha mamaky teny zao tsika de mamaky tenin'Andriamanitra tsika de misy fotoana tsy azotsika ny zavatra soratany tenin'Andriamanitra fa mila mahita zavatra tsika de azotsika zay ay ve zao le izy inge ry havana malala ny zavatra rehetra atao io raha misoratra io ohatra zao isika za taloha monitorina auto-école mpampianatra mitondra fiarakodia zany ny asako taloha amin'ny efa ela be zany tamza 20 taona de izao io zavatra io ny fomba fitondràna tôbily mbola tsy mitondra mihitsy de amin'ny taratasy anao vakinao ino ty volant ary ino ty vitesse ino ty frein ty frein ty hitsahana rehefa mijanona de ty amin'ny akavanana ty akavia ty hitsahana rehefa mindra vitesse de ty hitsahana rehefa mandroso rehefa tianao androso ny tômôbily. Fa io zavatra io rehefa vakinao fotsiny io de betsika ny zavatra tsy azonao ary mifandipadipatra daholo ny zavatra atanao fa eo am'izay ianao eo ampanaovana azy ianao de fantatrao hoe ty misy olona geravana mampianatra tômôbily olona taloha tena misy fotoana mila manam-paharetana mihitsy ampandrosoana ny tômôbily de frein hitsahan'le olona. Misy olona rehefa mampianatra tômôbily raha vao tsy misy an'le pédale zay mahatonga ny auto-école misy pédale anankiroa fa misy olona vao mitondra tômôbily hitsahany eo atsiratoto de mandeha de ajanony de izy mijery anao fa ny tongony manitsaka ary ihany de anjaranao zany zay ny mahamoniteur ny moniteur izy no manao ny zavatra tokony atao. Io raha zavatra vakina fotsiny io de misy zavatra tsy ho azonao mihitsy tsy fantatrao mihitsy hoe hitsao ty de mandroso tsy fantatrao mihitsy ohatrany ahoana zany mandroso fa eto de zao ny zavatra tenen'ny tenin'Andriamanitra. Paoly eto de nanolo tena mihitsy fa raha epistily no vakitsika de epistily no betabetsika mahay mahandro na manao baolina io ary ngeravany be de be mahay baolina raha mijery tele mampasio am'ry maninona ny ry tokony alefa am'ry fa asevo makeo ambony terrain ny olona mametsiny ohatrindreny hoe arbitre reny daholo mijery tsy mahay mitsara ino de hors-jeu tsy ino de tsy tokony penalty fa tsika tsy eo tsy mahay an'le izy ary raha mamaky an'io taratasy io anao asina mahandro sakafo amin'ny taratasy ianao mety mahay fa ataovy tena soratra tena eo io rehefa tena eo hafa mihitsy. I Paoly de nanolo tena teto ny filazantsara ry havana raha filazantsara vakina fotsiny io da anatin'ny saina hoe misy ony zany zavatra misy ony zany tato misy narary ony de nitsangana amenina zany misy olona misy fotoana zay nytoriteny am'izay mbola kely nianatra teny anglisy tam'izany de rehefa nianatra teny anglisy de miaraka misy andrenyle
missionnaire anglisy reny tonga any Madagasikara manao asa soa de mitory teny de mandeha mitory teny ambany tanàna fa zanky raha rehefa elaela no mitory teny aloha de zay mandika teny tamin'izany de ohatry hoe ianao mpitory teny fa tena marina tsy fantatro akory zany mandika teny ny ataonao eo tsisy ninona fantatrao zany ary tsisy ninona ny ainanao ary betsaka ny olona tsy mino an'Andriamanitra satria maninona namaky teny fotsiny izy fa i Paoly nanolo tena Paoly ary nanoro hevitra fa mba hanampiana ny epistily voasoratana de mila epistily mandehandeha mila epistily jeren'ny maso mila epistily tsapain'ny tanana mila epistily enon'ny sofina mba hatonga ny filazantsara mba tsy hafa ary zany no mahatonga antsika rehetrarehetra za zany de miteny foana manao hoe tsy azo ekena ry havana antsika kristianina tsy mijoroavolombelona zany tsy azo ekena zany tsika mivavaka de tsy manambara amin'ny olona akory ny antony vavahady ny zavatra tombotsoa azotsika am'izany mivavaka izany satria mila dradradradraina mila apotra amin'ny olona mila aseho ny olona ny filazantsara atsika ry havana malala tsy mahazo afenina raha afeninao io tsy fantatry ny olona ny momba an'io de overy ny olona raha nanao fahagagana Jesosy de nasenanao fahagagana ary Petera sy Jakoba sy Jona ary Jesosy ary miteny mihitsy rehefa misy problème mitranga eo de zao mba teny Jesosy tsy fahafatesana ny antony io raha tsika gaga amin'ny fa maninona ary mivavaka ihany nefa misy aretina fa maninona ary tsika no mivavaka nefa misy fotoana marara zanatsika misy fotoana tsika en'ny olona tsy mivavaka hoe oy marary ondry zareo mpivavaka ary tsy maninona kory en'ny olona hoe marary ianao satria fantatrao fa ianao tsy maintsy ho sitrana ary rehefa sitrana ianao de ho tsapan'ny olona fa hay ny filazantsara manana sitrana hay ny vavaka manana sitrana hay ny vavaka manova zavatra hay ny vavaka matafita tsy manavelan'i Jesosy ho kobokobonina ary ny filazantsara io de tena lalina be ny ao anatinao ambadika filazantsara ny zavatra rehetra iainanao ry havana de tokony nataonao voninahitra Andriamanitra ary mba hahatonga anao da afaky ny anaparitaka an'izany de zao mila ianao mihitsy ny filazantsara mandehandeha de azony olona tsapa hitanana ny fiainanao potika be nge ry havana malala nefa ianao lasa mivavaka io any ambadimbadika any nge ry havana misy olona namaky filazantsara ny fiainanao no nataon'olona filazantsara mety tsisy fotoana namakina tenin'Andriamanitra ny olona fa mijery anao fotsiny de mamaky epistily izy mahitanao ary ianao le epistily tsy nosoratana tamin'ny ranomaity hoy ny tenin'Andriamanitra ny soratana tamin'ny fanahan'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra tsy nosoratana tamin'ny vato fisaka tsony fa nosoratana eny aminao mihitsy de entinao mandehandeha de inona zany ianao io tokony ho baiboly mivelatra mandehandeha ianao te hijery fahatsaran'Andriamanitra io de mijery anareo menakavy kely ndray lehibe ny tompo hoe halleloia ary ianao raha mindroany ianao vao mihaino eto de aza mieritreritra ianao fa potika fiainanao io ekeko fa mety misy olona eto mihaino eto manana olana ngezabe zany olona zany tena hoe fiainana tena ratsy tena mampalahelo fa mbola veriko ny tenin' Jesosy tsy fahafatesana ny antony io tsisy Andriamanitra akasitrakanao hoe olona mahitanao lasa jamba zany todika am'le anabavoko anankiray zay eto hoe nao tena hoe jamba no ampahiratin'ny tenin'Andriamanitra ampahiratin'ny filazantsara malemy natsangany maty velominy fa tsy olona mahita no lasa jamba na olona mpitsangana no lasa malemy tsy izay fa io zavatra io de averiko aminao
tsy fahafatesana ny antony io fa tian'Andriamanitra ianao a ho filazantsara ho tarafin'ny olona ny andro ry avana ao baiboly a metomboka amin'ny alina avariana ary ny zavatra ataontsika voateraka dia mitomany ampianarina mitomany kapohana ny zaza tsy normalina ny zazakely raha teraka tsy mitomany zany hoe ny atongavantsika eto amin'ity tany ty dia atao ohatra miporofona misy fa hitomany ny ataontsika eto e metomboka amin'ny ranomasotry zazakely voateraka dia meme zany hoe falifaly hoe sambatra Jesosy fa mitomany kapohana mihitsy no kapohany sazy famazaty zany rasazy izavy ny rasazy any kapohana mihitsy no raha vao tsy mitomany tsy normal no zaza tsy mitomany io na atao hitomany nampianarina sady hitomany ary ny andro a metomboka amin'ny alina raha rivotsika zao efa lahady dia ny andro lahady zany a maizina voalohany fa hiverina fa ho maizina foana hoe lahady io ny ainga tamin'ny maizina io fa nitapaky ny andro lahady a masoandro be tsika rapitso dia mifiarahana amin'Andriamanitra dia izany metomboka aminao ohatry ny mandady lahady io metomboka aminao ohatry ny kivikivy raha anatina an'Andriamanitra azakakiny hoe tena inona ary ty mahazo fiainako tsy nitady fotoam-bavaka ianao androany raha tsotra n'io ny fiainanao fa ianao io mihitsy le homanin'Andriamanitra ho epistily ho vakin'ny olona hoe mijery anao ny olona tozy ny olona raha ty fiainan'ity olona ty mbola tafatsangana tena misy tokoa zao Andriamanitra ozy ny olona tozy Andriamanitra ho hitanao fa misy a halleloia ho hitanao fa misy a satria maninona satria ianao io dia ho irahan'Andriamanitra tsy haverin'ny olona ho irahan'Andriamanitra ianao tsy ampiafina ny filazantsara zay rehefa amin'ity asan'Andriamanitra ity dia zao zay tsy mba miafahafy zany nareo mandinika angamba hoa miaraka aminay fa za tsy mba miafahafa zany ny tantara aminareo ny fiainana nisy ny fiainanay taloha ryavana raha tsy ny olona rehetra ngeny ohatry zany e misy olona nandalo ady zany a afenina mafy mihitsy zany tsy tiana ho hitany hoe zao hoe fiainako taloha fa tsy filazantsara zany filazantsara dia mila hitan'ny olona mihitsy hoe taiza taloha aiza ankehitriny ka na tsy mamaky tenin'Andriamanitra ny olona mety ozy ny olona lalina be ty tsy takatro fa mahitanao fotsiny ny olona dia takatry ny olona amin'izay ny atao Andriamanitra takatry ny olona amin'izay ary asakasak'izay olona tsy ety iny misy olona atao Facebook eto tsika miezaka isan'andro mitory teny velona Jesosy misy Jesosy nitsangana Jesosy mahery Jesosy misy olona ndreto isan'andro isan'andro aiza zay Jesosy nareo ao ve nareo ny ohatra zao ary le izy zavatra maly a rehefa tamin'ny alina iny a dia sendra mba nandalo kely a dia nijery zay avo mba nijery télé ndray zama tsy tena mahalana biby avo mijery télé dia maly a tsy haiko tamin'ny canal firy nahitako resaka misy fiainan'olona any Côte d'Ivoire any tena dia mijery ny lalana any dia ny tomobile miasa any fa tena ozy hoe Jesosy kivy ratsy tena hoe hitareo le any amintsika le saviem le super golety reny daholo ny tomobile taxi bus zao dia efa ratsy efa tena Andriamanitra tena ratsy tsy haiko izavy nareo mba nahitan'iny tamin'ny télé ma tsy haiko na amin'ny canal tamin'ny France 2 ngambinina tena ratsy ry avany zany tomobile tena kivy ratsy ho ianao mijery fa nefa ny lalana any ratsy be zay ahoana reo mampandeha an'izao tomobile zao dia misy simba le tomobile dia amboaboany zareo ohatra mamboatra fatapera izy manamboatra an'izy fa zao zavatra mba andreo marikeko tamin'le orona tsara mety route impossible tokoa zany route impossible mihitsy ngamba le izy erika mety izay mihitsy ngamba le izy dia iny mihitsy ngamba le nijereko maly za moa tsy dia maharaka an'le zavatra amin'ny télé fa oriavana canal 7 iny canal 7 zany arynareo mijery télé daholo efa andro sabata za raha hitanizy fatsy maly zany rehefa mpanomanana toritena dia mbanidina kely aloha za dia ninakinana voankazo teo dia efa minakinana voankazo eo mba nandefa terik mba te hijery vaovao zany inona no zavatra mitranga satria tsika koa mila manara-baovao
de sirana hitazay zavatra zay fa tena mahay le chauffeur sady tery zareo tena mahavarina le fandehanjareo za zao chauffeur fa tena lalana lavadavaka be fa le tôbily lefa ohatry ny fatapera fa entiny zareo mabe fen'olona ao anatiny de ianao zany mandinika de zao ny zavatra toka remarkeko le tôbily rehefa eo am'le stationnement eo am'le gare routière de zay tôbily rehetra ampotra misy apotra zareo mihitsy ohatrany hoe tianjareo ahoana moa zany tianjareo ohatrany hoe anenina zany le olona feno soratra resaka tenin'Andriamanitra le am'le tômôbily ratsy be tany Jehova mifahazavako Jehova mpiaro Jehova mpiandry Jehova ohatrao tiako Jesosy ohatrao le soratra am'le izy zay zany le zavatra nitranga tam'le izy de zao ny zavatra nitranga de misy azay mihitsy le ohatry ny Madagasikara ianao raha tsy manana iny ohatry zany mihitsy le izy de zao le izy zany resaka hoe soratra hoe Andriamanitra de ozy amy lafiny zany hoe mehezany vazaha fotsiny vazaha tsy milo an'Andriamanitra fa ny vazaha ndray de zao manara-dalàna be mihitsy zay zao maly nandeha tamy fakomaly de mitsangatsangana de mitaingina andren'le lakana kely reny eny vondrano be eny de ny andra reo tena misy tena manara-dalàna daoly tandremo ny gilet fatoro tsara ny gilet tandremo tsy azo manao an'izao feno tsy azo atao tandremo fa iarovana amin'ny danger iarovana amin'ny loza zany nen'ny vazaha zany tsy mila Andriamanitra izy fa ny azy fitandremana ny atao be de tsisy maty tokoa tsisy maty andrano za zao bedy satria za zany nasoroky le gilet tena mifondra reo manana maso lavitra de nasoroky ny gilet de nilomano tao anatin'le rano lalina be satria za zany mba tia milomano de bedy hoe ianao izy tsy azonao atao reny manina gilet anao le soroky za tsy tia milomano misy gilet zany ny ale milomano am'izao no tiako de bedy zay satria tsy nanara-dalàna de rehefa mahita an'izany ianao hoe vazaha zany tena mitandrina mafy tena hatramy zavatra kely ndreny azy ary le izy tsy ratsy akory tsara le izy nge fa zareo koa tena tsisy maty andrano tokoa satria voafaritra mihitsy eto azo ilomanosana ny aritsy azo ilomanosana tandremo ary feno tandremo de ny olona manaraka an'le tandremo fa ny afrikanina ray le niteneniko teo lala le fa ratsy be zao frein amin'io le popila le osika frein bararata tena le efa frein popila fa mandeha mafy be re anaty lalana misy mitady idona tampoka misy moto tampoka tady voadona fa tsisy voadona de iny am'zany zavatra tiako tenenina zany de zao mezan'ny olona le soratra eny am'le tômôbily Jesosy Jehova mitaridalana ohatry zao fa zao ry avana malala mandinika tokoa ianao de mandinika ianao raha hoe fa zatra miaina ty andafy ianao ny sécurité iainana ty andafy mandeha tômôbily ianao aza manao ceinture to de tratra ny lamonde ianao satria tsy azo atao misy coup de frein ianao mety maratra ianao na ohatry zany fa ny ary am'le afrikanina teo le any Côte d'Ivoire teko anao tena ny tômôbily zany nge ravana efa tena tsisy mahatômôbily azo tsono mantsy anao fa mipetra misy olona mitaiza kely misy maninona fa mitotototona mandeha mafy mihitsy izy eny ampandehanana eny tapaka ny resorny tômôbily io de meme fotsy le chauffeur tsy fijanona de mafy fanilalana ny ratsy fa tsisy maty tokory zareo de eo anao mandinika hoe mandinika an'izany ianao de zao ny ao an-tsaiko Jehova raha tsy ianao no miaro isaky mandeha reto tômôbily reto de faty mikararahana mahitanao tômôbily ty andafy tsy azo alefa tsony misy olona ty tômôbily ty andafy misy zavatra kely tsy mety eo ka mikasika ny resaka sécurité de tsy avela mirolona tsony tômôbily fa le tômôbily mbola mandeha tsara mahafinaritra satria zareo matahotra ny amin'ny ainy retolo reto ndray ohatrany hoe misangy fahafatesana ny tena marina io ny zava-misy eo aminy fa zao na de eo azany tsy fataterahany mbola mino an'Andriamanitra izy mbola sy ny tenin'Andriamanitra ihany eny aloha de mandinika an'le izy tokoa ianao de zao ny eo an-tsainao hoe ohatra 1000 kilao fa izy le ohatrany efa nita super golety Marijo ohatrany 1000 kilao mbola izy zany mba somary nouveau tokoa taty arindrina kokoa 1000 kilao izy ohatran'le bus makany mahitsy reny nafa nita bus makany mahitsy nareo na makany Ambatolampy taloha fa any Ambatolampy zao fa tsisy an'iretsy any tany fotsy any misy azy ka super golety le matsokotsoko loha iny reny daholo ny tômôbily zareo fa zao ry havana
rehefa mahita an'izany ianao dia mieritreritra tokoa hoe tena miaro zao Andriamanitra zao. Raha hoe aty andafy ianao a hitanareo tômôbila aty aoriana misy an'le hoe ABS, dia iny ABS iny a miaro ny tômôbila io. Ohatra hoe manitsaka frein ianao dia tsy miara mijanona daholo reo satria raha vao mijanona daholo reo ka amitoronao ianao dia glisy ianao dia manao accident. Fa rehefa misy an'io ABS io ianao a dia mijanona arakaraky ny avesatry ny zavatra tsindriny io pneu io no réglen'le izy a amin'ny fijanona lalindalina le zavatra tiako tenenao a fa tiako tenenao hoe zany sopera mihitsy le izy. Dia zao aty andafy nefa rehefa manao contrôle technique ianao dia misy problème io ABS io dia tsy lany ianao. Nefa le tômôbila misy an'le soratra kely mipotriny ABS afaka mijanona ihany ny tômôbilinao, tsy mahafaty le izy. Fa aminjareo a impossible mahafaty. Dia miaraka amin'le omaly indra zao tômôbila le tômôbila tereko anareo omaly na jiro aza tsy misy intsony, tsisy jiro zareo, tsisy pare-choc zany fa dia misy accélérateur dia misy frein vitesse rehefa le tena tsara tômôbila. Fa rehavana malala za manokana nijery an'le izy dia zao tena miaro ianao Andriamanitra satria raha tokony izy isaky ny mivoaka miala eo amin'ny gare routière mandeha makany amin'ny toerana re tokony misy faty olona foana fa tsy misy faty olona le izy, tsisy faty olona. Raha ny olona mahita ny fiainanao io, misy amintsika teto manana aretina ary izay ranabavy zay tena tsarona foana izay ranabavy zay teto amintsika teto izy taloha. Zany ranabavy zany ny aretina misy azy ny aretina ananany dia tsy mbola nisy dokotera nahafantatra hoe inona ity aretina ity. Ny anarany fantatra misy anarany le aretina fa mbola tsy nisy dokotera nahita inona ny fanafodin'izy ity. Fa ny zavatra atao amin'ilay izy a tsy fanafody manasitrana nomena fa fanafody mampiena ny hafainganam-pandehan'ilay aretina tsy hamono an'ilay olona. Azonareo teto amintsika zany olona zany. Ary zany olona zany mihinana karazana pilule be dia be isaky ny alohan'ny atory. Misy karazany hoe ty hoanina rehefa amin'izao, ty alohan'ny atory efa mampoly ny pilule tsy maintsy hoanina isan'andro. Raha tsy zany dia maty. Fa rehefa nanomboka ny vavaka ty ranabavy ity teto amintsika teto zany zavatra zany. Inona ny zavatra nitranga revana rehefa tao amin'ny toko faraika ambin'ny folo? Nahiratra ny jamba, nandeny nandringa, nadio ny boka, nandreny marenina, nitsangana ny maty ary ny malahelo lasa faly rehefa nitoriana ny ty filazantsara ity. Ary ity ranabavy ty rehefa tonga teto amintsika teto dia tsaroko mihitsy nizay anisan'ny olona nafinaritra teto mihitsy zay olo zay raha resaka etaetan'Andriamanitra. Dia nanomboka ny vavaka, nanomboka ny eny teto aloha izy dia mihaino an'ilay fijoroana vavolombelona. Ary zany mahatonga antsika tsy tokony angina fa hainao amin'ny tenin'ny fahatsaran'Andriamanitra io. Misy olona mihaino ao ambadika ao dia nanomboka ny tombony finoly. Mbola tsy niresaka taminay koa izy dia efa nisy apahany tamin'ireo fanafody ireo najanona. Nefa ny dokotera dia miteny fa mahafaty raha janona. Nanomboka teo nihinana filazantsara izy ry havana. Filazantsara no nanomboka nasolony tsikelikely ny fanafody izay nohaniny. Fa tsy maty izy mbola teo ihany izy aloha. Dia nanomboka niresaka amin'izay dia nanomboka lasa nanao demande d'ami amin'izay dia nanomboka niresaka dia nampitombona amin'izay ny fanafody nohaniny isan'andro. Maraina filazantsara, atoandro filazantsara, hariva filazantsara. Nanomboka nihinana filazantsara, nanomboka nampandrenesina vaovao mahafaly. Dia nanomboka nenahena isan'andro ny fanafody izay tokony hohanina. Alleloia. Fa taty aoriana tsy nisy nohaniny intsony ireo fanafody ary bedin'ny dokotera izy tamin'izay fotoana. Tena bedin'ny dokotera hoe anao hoe olona daly mahafantatra moa io fanafody hohaninao io hoe inona ny asany io amin'ny fiainanao? Mahafantatra moa zavatra mahazo anao raha tsy mihinana an'io ianao? Dia zaho mba zavatra niteneniny hoe
za dokotera tsy mihinana nitsony aha fa za efa mivavaka nafinaritra ny fijoroa zay ranabavy efa mivavaka tezitra mafy dokotera tezitra mafy dokotera hoe ahoana tanao zany fa erika zao ino ny hitany de naharesy lahatra anazy de tsy nienina le fanafoditsony izy ary niandry kendry tohana ny dokotera hoavy ny fotoana anaovany analizy manaraka niandry kendry tohana ny dokotera hoe raha maninno eo ianao tompona andraikitra ianao izy fa tsy za satria ianao mafyloha izy ty filazantsara tika fa mahatonga atsika lasa mafyloha alleloia filazantsara daholo mahatonga atsika ireo lasa mafyloha lasa haitsika zany mandeha na de rano azany eo an'lohantsika te andehanantsika satria fantaritsika tamin'ny alalan'ny filazantsara alleloia fa ny jesosy tsika nandeha teo ambony rano sa tsika anao nitondram-bavaka na de olona efa ho faty azy nefa hatram'izay olona mararirary rehefa itsoahantsika no ny amin'ny filazantsara alleloia ho ny ten'andriamanitra amin'ny Korintianina faharotoko fahatelo raha toizako ary manana zany fahatokiany zany amin'andriamanitra izay amin'ny alalan'i Kristy lasa manana fahatokiany sika lasa matoky an'andriamanitra tamin'ny alalany izy tamin'ny alalan'i Kristy amin'ny alalan'le filazantsara nety Kristy kanefa tsy miambo anana fahaleovana avy aminay hevitra ny amin'inana iny zay fa ny fahaleovanay dia avy amin'andriamanitra izay efa nampahaleoanay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao nefa tsy amin'ny soratra na amin'ny fanahy nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy mahavelona io soratra io ry havana ity baiboly ity raha vakitsika fotsiny io apahany ho azo sika amin'io mahafinaritra ny miaina zavatra teoria zany fa miaina zavatra pratika mbola hafa nefa zavatra ray any ho ny ten'andriamanitra hoe misy ten'andriamanitra eritreretiko zay hoe any amin'ny tesalonianina voalohany evakitsika te iverenatsika ihany Korintianina reo vao tesalonianina voalohany toko voalohany andiny fahadimy ho ten'andriamanitra fa ny filazantsara dia tsy tonga eo aminareo tamin'ny teny ihany fa tamin'ny heriko sy ny fanamasina ary ny fahatokiana be araka ny afantaranareo izay toetry ny fitondrana teo aminareo no ny aminareo filazantsara raha fa naizahan'andriamanitra tsy tonga amintsika amin'ny teny zany fotsiny fa tian'andriamanitra ho tonga amintsika amin'ny kely ary aseho amin'ny olona rehetra ny herin'ny filazantsara fa ny olona ny manakatona ny masony jejery impiry anao zao nahita raha na taloha eritretra sao dia mba mampiresaka ary reto paster reto miteny ma hoe olona marary ho faty dia sitra mandra-patonga ny fotoana anankiray za ndray mba tonga teo amin'le toerana hoe vavaka ho an'olona ray marary faty fa sitra ny ten'andriamanitra tsy tonga tamintsika fotsiny tamin'izao raha tamin'ny teny fotsiny io betsaka no tsinino fa nalefan'andriamanitra ihany koa tamin'ny alalan'ny hetsika tamin'ny alalan'ny zavanyseho tamin'ny alalan'ny zavatra rehetrarehetra no porofon'andriamanitra fa ny asa izy tadidiko mihitsy zay teny zay dokotera zany efa niandry kendrotoana hoe ianao ndray dia tsy maintsy miverina eto anao ary marary mafy ny ahitako anao eto hoy zay raha hoe tsy miverina eto ntsony aka alleloia tokony men'ny filazantsara zany riavana malala androany zany tena teteny aminao hoe
misy olona ny ambadimbadika any tady very satria tsy miseho an'lohany zany olo zany mihitsy ny filazantsara fa tsy tonga fotsiny eto zasenao androany fa mila vakiny any aminao ny epistilyn'Andriamanitra mila vakiny any amiko sy ny aminao ny filazantsara n'Andriamanitra manasitrana Jesosy ahoana ninony ny olona n'izany raha tsy anao narary io mihitsy aloha no mijoro vavolombelona miseho amin'ny olona fa nisitranin' Jesosy ianao miezaka ny devoly manakatona sy tena hoe manindry sy manakona amin'ny olona ny filazantsara ny fitsanganan' Jesosy ngerabana tena vavao mahafaly farak'izay ngezany indrindra teto tany fa fitsanganan' Jesosy mihitsy ny ezahany devoly tamin'ny alalan'ny fanjakana romanina nomena vola ny mpiambina dia tenenina hoe lazay hoe nangalariny mpianatra ny fatiny hitanao zao nareo maniarina hita n'iny le hoe ny akanjon' Jesosy hita ny akanjon' Jesosy hita tao ao Vatican izy am'izao fotoana zao de misy miteny amen alleluia riavana tsy marina iny fa tsotra fotsy anagana zavatra io fiangonana io mantsy mialatsiny aminareo io fiangonana dia fatrampivavaka amina zavatra hitany tsy haiko hoe de indray zao de ho avy tena zay hoe zay ho any Vatican zay kasika an'le lamban'i Jesosy lamban'olona tariny fa tsy riavana hitany aminao androany dia kofan'ny olona ndray zao iny indray zao de ivavahana tena tomany mihitsy le nisy sariny masina Maria de mivoaka rano fa sao de verinao fa riavana za de teny aminareo androany tsy zany ny filazantsara etsika filazantsara tsy enao io mihitsy enao mandehandeha io mihitsy nytiany Jesosy fatsangana ho filazantsara mandehandeha ho epistily vakin'ny olona misy olona any mety anao io ny epistily mila vakiny de voavonjy izy miafina ngeravana ny filazantsara ary rehefa tenen'ny fanjakana romanina de teneniko anao fa ny ampahambetsaka indrindra amin'ny olona de mino fa tena nangalarin'i Jesosy nangalarin'ny mpianatra fatin'i Jesosy nga ireo tsy volana hitany le taona ambalin'i Jesosy misy fotoana nge hoe hitany taona ambalin'i Jesosy mety ihany de taonan'i Jesosy fa atreto aloha de mbola ny fanjakana romanina ny nahery atreto aloha de ny olona mbola mino fa nangalarin'ny mpianatra ny fatin'i Jesosy betsaka no ny olona nino fa hitan'ny Maria Magdalena ireo anjely ny teny taminy hoe tsy ato izy efa nitsanga de isika anisan'izany ary sikreto no tokony epistily velona manohy ny fitorinany zany hoe nitsangana Jesosy ry havana ary velona Jesosy ry havana fa zao fiainana izao alleloia efa maty no natsangany tenin'Andriamanitra mandalo Jesosy miaraka amin'ny filazantsara sy rehetra mifanena aminy ninona karazana retina ninona karazana olana de milamina avokoa ny amin'ny filazantsara betsaka ny olona reo miezaka be mihitsy ary tena mampalelona amreto olo reto misy an'le olona rolalo izy roa telo menada eo tena hitako eto amin'ny Facebook eto tena hoe tena maniratsiran'Andriamanitra mihitsy de tena miteny zany Jesosy nareo de hitenenany razy mihitsy ary de miezana foana ny olona mivavaka de zao zavatra mampalahelo amin'izy reny olona reny manao zay ampalaza anazy ary za mino efa nandinika zany ezaka nandinika andreo de zao ny tena marina misy le anankiray malaza be zay ary fa tsy teneniko eto ny anarany de za soratanareo fa manjary makalaza anazy ndray tsika io zavatra hevitra fananiny io tsy de tena fandresen-dahatra be satria efa tena miresaka izy de henonao mihitsy hoe zavatra tsy lalipaka ny zavatra resahany fa te hitady
sy te tady be mpanaraka fa ary tena mavariny be mpanaraka tokoa izy fa manina atsika tsy mety be mpanaraka de rykodanyela foana vergelina foana de rosinina foana de iandrina suzel efa aitsenjea jesosy mahery foana de elizatsiala foana normalala sehena sy vireo nareo mamavalitina aitsenjery tema misy mihitsy zany hoe 10 000 vues hoe oe tafakatra 500 vues ny andramoka izao de indray suzel manao an'le sary mampime kely de iberitsa avy mitazona an'le fo kely de aitsenjery nareo mbola ho avy eo retianareo tianarakotoary zany riteriralobe zao mbola ho reo iando andry eo aitsenjery oa tsy mety malaza mihitsy ny atsika de zao a ny tena mahavarina anazy na ny olona ihany koa efa mba nino ihany a de mahita an'lay de lasa ay deto mihitsy nisy rahalahy teto amitsika teto tantaraiko anareo misy rahalahy teto a efa nandray anjara teto nivavaka teto efa navavaka fanomboana teto hitako any am'le commentaire le lehilahy le mpaniratsira be an'Andriamanitra io lasa makafy an'le lehilahy izy nefa vohatra manakanakafy kely atsika teto any a hoe miaratsiro zao misy le tenenina teneo zany le rangahy iny io a jesosy nareo zany nareo mivavaka nefa tenako tsy mivavaka de iny koa izy za aloha rybainina zay misy le tena za aloha rybainina de tena resy lahatra amitenenina izy bainina ony nefa teto izy efa tetina efa nivavaka teto za inona zany zavatra mitranga votsitra zany satria maniny mety tsy haitsika ve ny mijoro epistily amin'ny filazantsara mety tsy fantatro mety tsy nahafapo azy ny teto ary le olona lasa mora mivadika am'zany le velon'ireo fahalamoty zao tsy finonan' Jesosy za miteny anareo a nareo rehetrarehetra zay efa mba kristianina ihany tenefa mahita an'ireo olo reo manetsinandroany lasa manao naman'ireo zao nitady dio nareo ny tena vomavy ianareo efa teo de nozongozonina izy mety efa tsy nino hatram'izay fa tady dio amindray mpimaso ny anyvan'Andriamanitra an'ireo olo reo kasian'ny fondreo reo vovonsy fa nareo taveleo tsy mbola afaka misy milaza mihitsika fa very reo olo reo fa misy ny olona miezaka efa mba teo ihany efa te alaza de mba ho naman'iny olona iny de tiako hoe la mafinaritra anany fomba zay za koa tsy mino an' Jesosy fa iny olona iny tampoka ny tifirin'Andriamanitra amin'ny zanatsipika voakasika ny fony tonga iny olona iny de andeha hivavaka ianao tavela tsy nino tany amin'ny teneniny tany mba lefaso ny saina ravana malala fa za te teny aminao androany isika nareo zany tokony manampy anay fa tsy ampy ry avana mpitory-teny tsy ampy ny fampalalana ny filazantsara ny olona mamorikira reny ravana efa toriteny hoe be de be zany toriteny irairaitsika reny iry reny fa reny efa mialatsiny am'le tompon'le hira fa tsy Andriamanitra no mitory an'ireny be de be izy am'izao fotoa zao tsy tiako tenena sao de misy avanareo ny ampiry reny fa tena fangalaram-bady sotro zao fotsiny ataony anaty ira de mirany daholo toritenika reny fa isika tsy ampy ny tsika indray de zao tsika zao mihitsy nahita voninahitr'Andriamanitra de afentsika kobonitsika le izy nefa ny amin'ny olona ary zavatra tsy ny ainany de ataony malaza soa manarona rehetra soa mana de itsika rehetra ny amin'ny mariazy irany tsisy tsy nahito tonylira soa manao zany mampirafy par silence izy de aina ohatra amin'ny tonony fa ny atsika tsika mihitsy tsika zao mihitsy ny ainana an'le izy fa natsika tsy voninany ary zao ny teko anareo aza vela miafina ny filazantany anay fiainanay de filazantany zay zao mandeha zay zay mandeha vacances tany vacances zay miditra restaurant zay tonga fotoana isakafoanana de ozy ny olona rehetra samy aminay zany hoe orakizy mivavaka ny sakafo tsika fa za to hitan'ny olona mivavaka any an-tsaintsika mivavaka mahasositra andry toloreta ty tsisy mivavaka zany tena mijoro eo anoloana eo ny serveur
miandry ny aniny zay mivavaky jesosy tahito isakafona ity sotranao fa tserinay natanjakay fa soavana avy aminao gaga ny olona aveo jerijery anao ny olona ka ianao mivavaka niza mijery anao niza mijery anao tsika tsy miandry niza afa-tsy tsiky reto mba tsy hatonga ny filazantsara ho miafina nisy rahalahy zay misy fotoana izy mety mba mijery reto ihany ngambany tavela tany amin'ny firenena anankiray zay izy tavela zao ny problemany any amin'ny firenena tany amin'ny ranabavy Angela tany izy de rehefa tonga izy tonga tany zany izy tsisy olana vidy entana rehetrarehetra falifaly andeha ody am'izay tonga eo amin'ny aéroport mijerena am'izay misy rovotra misy pageny passeport ny tsita tonga de tsy nanaiky ny sinoa mety ty ohatraotrao janona eto ianao lasa ny avion izy ny janona teo natory tao nidy violon ny alina tontolo ny antso ana am'izay izy maray navelan'le telefony navelan'le polisy anana telefony fo maraina be mihitsy dadafara mo fiantsony anahy zay fio tena mba eto ambavaka dadafara fa tena jerety mahazo anahy mety migadra aty aty ny alina tontolo any tomany de asehoany mihitsy sary ny bongo maso kely ny tomany mba eto ambavaka zany olona tsy mpanaraka atsika eto tsy mpanaraka vavaka eto fa fantany fotsiny misy olona vavaka reny ma eto ambavaka tena ny tomany tena ataoko aizany zanako raha tavela ty ma eto ambavaka mo dadafara zao aloha kalma fotsiny ho ianao aza matahotra ao etsika mivavaka io am'izay mivavaka sy mivady tatrano mivavaka ho azy zany mivavaka ho azy am'izay vita ny vavaka ny ampitson'iny voninahitra ao an'Andriamanitra fa tena ny solution ny potra nefa izy tokony olona higadra de mandra-piandry ny passeport tsy haiko hoe atao any Madagasikara tsy fantatro mijanonao fa tena nisokatra ny lalana to de tafody izy ny ampitso maraina de anisan'ny nahavarina nahako am'izay namoaka tamin'ny Facebook am'izay izy za zany tena tratrany olana taty fa zao tafavoaka somatsara ihany isorako manokana de nisy olona nyteneniny am'izay teo hoe le olona io zany ohatrany hoe nanohana anazy tany hoe nanory lalana ohatra zany isorako manokana ty olona ity de varina zany mijery an'le izy tsisy message nalefa ny taty aminay fa hitanay tamin'ny Facebook zay lamina be izy de zay taty zavatra nataonay nisaotra an'Andriamanitra saotra Jesosy fa tena nenonao vavaka zay de tahinao ty olona ty fa le olona tary ambadika tary ny anarako lo tsy nitononiny de tsy nampaninana na ihany ny anarako tsy tononiny fa ny zavatra somary tsy zakako le nieritreritra an'le hoe matoa ianao atsona mafy zay ny ady matoa eto ambavaka satria ilana vavaka azonareo fa izao mahafinaritra zao mahita an'izay olona zay na de tsy niteny ny anaranay mivady azy fa mety niteny tamin'le Facebook tamin'ny publication fotsiny voninahitra reto an'Andriamanitra fa rehefa nisy olana de nivavaka de tafita zay fotsiny fa tsy zany le izy sotra ny anina nanohana manokana tamin'ny fikarakarana ny taratasy ianao nge tsy hitan'izany olo zany la tsy nonony amin'ny alalan'ny vavaka filazantsara nge ny sorotra ny zavatra rehetra tsy fanena amin'iny olona mihitsy ianao raha tsy tamin'ny alalan'ny vavaka zay nasandratra ho anao zany rehetra zany milaza fa io filazantsara io mora takony io mora miafiny io ary misy olona tena tokony efa mahita fa io filazantsara eo anoloany fa miezaka tsy mijery zany olona zany nisy fotoana nomeny mpianatra tsy ny Mosesy evakitsika ty ten'Andriamanitra ty levakitsika teo iny any
ao amin'ny rasika jereko kely le tenin'Andriamanitra safady aiza moa izy zay a any Korintana faharoa Korintana faharoa toko fahatelo eo amin'ny Korintana faharoa toko fahatelo ihany vakitsika zao le tenin'Andriamanitra dao toy izao kany le tenin'Andriamanitra fa io ihany kely izy andininy fafito zao tsika fa raha ny fanompona nytondra fahafatesana aza dia ilay voasoratra teo amin'ny vato no nisy voninahitra ka na ny zanak'Israely tsy nahafina ny tavany Mosesy no ny voninahitry ny tavany tsy nahabanjina izay ny alevina tsy mainka izy voninahitra fa fanompona omban'ny fanahy fa raha nisy voninahitra ny fanompona nytondra fanameloana mainka hanatomboninahitra ny fanompona mitondra fahamarinana ary zay nisy voninahitra aza dia tsy nanana voninahitra kosa ny amin'izao no ny voninahitra zay manatombo fa raha ny alevina aza nisy voninahitra mainka fa nitoetra koa no misy voninahitra andiny ny faharoa ambin'ny folo koa amin'izany satria nanana fanantenana izany zay dia saty koa ary tsy taka ny Mosesy taloha Mosesy nomeny olona tsiny teto zao ny problema Mosesy i Mosesy ry havana nisehoany voninahitr'Andriamanitra fa ny Mosesy no takonany ironao tsara hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fa zay tsy taka ny Mosesy zay nanarona ny tavany tamin'ny fisalobonana mba tsy hibanjina ny zanak'Israely ny faran'izay ny alevina fa efa doto ny sainy efa doto ny sainy Mosesy fa ambaraka androany dia mbola tsy nesorina ihany zany fisalobonana zany raha vakina tamin'ny teny fanekena taloha satria ao amin'ny Kristiany no hanesorana azy fa misy fisalobonana manarona ny fony ambaraka androany raha vakina ny teny Mosesy kanefa rehefa miverina amin'ny tombo izy dia esorina ihany ny fisalobonana ary ny tombo zany fanahy zany ary zay toeran'ny fanahin'ny tompo ny toeran'ny fahafahana fa isika rehetra kosa amin'ny tavatsy misarona dia mijery ny voninahitra ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka ovana azo zany endrika zany indrindra amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny amin'ny tompo dia ny fanahy zao zany zavatra mitranga donc efa kitsika io teny io hoe any amin'ny Exodosy toko fahefatra amby telopolo ny zavatra tiako tenenina dia zao ny zavatra ataonao ny zavatra ataon'Andriamanitra dia tsy olana amin'ny olona ny manadino azy sy ny manafina azy fa ny zavatra ataon'ny devoly ireharehan'ny olona mihitsy misy olona ngeravana mijoro vavolombelona mihitsy hoe za nananako an'ity atodin'omby ty ohatra isy anontany zao ngany ny omby manatody ty atodin'omby ty dia tena sokatra be ny arabolana menakavy kely fa enatra ho an'ny olona zany iteny zany hoe za olona mivavaka fivavahana na tonga ho zao zao zavatra nitranga tamin'ny Mosesy Exodosy toko efatra amby telopolo dia zao akizika mandomboka amin'ny andiny fasivy amby roapolo ary Mosesy nidina avy tany an-tendrombohitra Sinay ary teny ankavanana nisy vato roa izay nisy vavolombelona tamin'izy nidina avy teo tendrombohitra ary tsy fantany mamirapiratra ny hidin'ny tavany noho ny tenenany taminy ary ny tena Arona sy ny zanak'Israely rehetra Mosesy dia fahindro namirapiratra ny hiditry ny tavany dia natahotra azy izy ary Mosesy niantso azy dia niverina Arona sy ny lohan'ny fiangonana rehetra hoe aminy ary Mosesy niteny taminy ary rehefa afaka izany dia nanakaiky koa ny zanak'Israely rehetra ary Mosesy nandidy azy araka izay rehetra nolazain'i Jehovah taminy tao tendrombohitra Sinay andiny fatelo amby telopolo ary rehefa vita ny teny nataon'i Mosesy taminy dia nasiany fisalobonana ny tavany
ary raha nitra teo anatrehan'i Jehova Mosesy hiteny aminy dia nanaisitra ny fisalobonana izy mandra-pivoakany dia nivoaka izy ka nilaza tamin'ny zanak'Israely izay nandidiny azy ary hitany zanak'Israely ny tavany Mosesy fa indro mamirapiratra ny hiditry ny tavany dia nasary Mosesy ny tavany indray ny fisalobonany mandra-pidiny hoeny aminy indray. Zao ny zavatra nanomezam-pianatra tsiny. I Mosesy zany a namirapiratra be ny tarehany tsy nitovy tamin'ny olona fa tena nisy voninahitra Andriamanitra. Dia ho amin'ny Mosesy zay a tsy tiany ho hitan'ny olona, tsy tiany no zarena tamin'ny olona fa ny koboniny no saloboniny tamin'ny lapa. Fa maninona nefa ny riavana raha natao hitan'ny olona mihitsy hoe satria za fanakaiky amin'Andriamanitra, satria za niakatra teny, satria za niona taminy, dia io fa mamirapiratra ny tabako. Hoy izy ny mpianatra hoe Mosesy nkeo izy ninazo ny koboniny efa doto ny saina ozy izy. Fa raha nenay ozy izy ny mpianatra dia tsy koboninay zany. Tsy koboninay satria zao ny devoly manao ny ataony mamirapiratra mihitsy ny azy. Ozy izy le mpira rapi-malaza be rahatany zay hoe mitety université mihitsy izy dia miteny amin'ny ankizy hianatra nareo dia hoaiza ozy izy roviny nareo vao tonga amin'ny toerako. Androany aho izy te hividy Ferrari mividy a, raha pisa te hividy Lamborghini mividy a. Nareo izy mbola hianatra dia hianatra hitady asa dia hanangona fond dia mety hanokatra société antitra nareo fa mety hitovy amin'ny atsasaky ny ananako ozy izy. Za ozy izy zavatra nataoko dia zao nanatona ny losifera ozy izy dia nanoroka ny losifera ozy izy dia natolotra anazy ny fanahiko dia omeny anahy kosa ny zavatra rehetrarehetra. Za ozy izy raha androany raha ozy izy te hividy zavatra farak'izay lafo dia vidiko za. Hitanao vitany mihitsy no mitety université. Fantatra angamba zany olo zany mitety université mitory tely fa tsy filazantsara ny toriny fa losifera. Azonao zany ny olona rehefa mitory fa ny tsika hita zao fa valim-bavaka ny azonao, ny vavaka anao dia nahazo tomobily fa jamais aminao zany zahako nentina mbavaka dia nahazo tomobily. Za revana malala io fiainako io fiainanay io filazantsara nanangana ny fiainanay tena vavaka tsy nisy afa-tsy vavaka fitondrana mbavaka fametraha-tanana tsodrana no mandrafitra io fiainanay iainanay mandraky ty ny androany. Ozy ny mpianatra zay tsy mba taka amin'ny Mosesy ny amin'ny Mosesy izy ny salobonany fa ny anay avelanay amirapiratra. Raha mamirapiratra eo aminao ny voninahitry'Andriamanitra aposay ho hitan'ny olona, aposay ho hitan'ny olona. Aza mba hainao mihitsy zany kristianina mahakivy olona mivavaka zany hoe mivavaka ianao lazainao fa mivavaka ianao fa hainao rehefa eny amason'olo ianao no mifarivotra indrindra noho ny olona. Ianao foana io mikoroparopaka melo ahoana ondry reto tsisy tono ny vady, ahoana ondry reto fiainana, ahoana ondry hay tao fantatry ny olona oka mirapiratra eny amin'ny tavanao ny voninahitr'Andriamanitra eo aminao. Izy le hira anankiray zay hoe tsy nambaranao anangy ozy izy ny zavatra hoe misy Jesosy ataontsika zany iry zany rehefa avy eo. Ny atonga andreo olo reo very, ny atonga andreo olo raha io betsaka ny very dia tsotra fotsiny miafina tamin'ny filazantsara. Ny olona zao tsy ampy famakina tenin'Andriamanitra, tsy ampy vaky baiboly ny olona. Fa za mampirisika anao vakio ny baiboly. Rehefa tsy ampy famakina baiboly ny olona dia andao izy asena mamaky an'le epistily tsy nisoratana tamin'ny ranomainty fa nisoratana tamin'ny fanan'Andriamanitra dia ny fiainako sy ny fiainanao. Ny fiainantsika ity ravana tahaka ny tableau anankiray. Zahako anisan'ny mba fialam-boliko ny manao hosodoko, manao sary mandoko. Dia matetika izay no mividy tableau toile mbola tsisy ninona
mbola manana toalina ao zao tsisy fotoana fotsiny a mbola manana toalina maromaro mihitsy aho fa tsisy fotoana anaovana hosodoko fa ny fiainantsika dia tahaka ny toalina anankiray mbola tsisy indinina ary io fiainantsika io dia toalina anankiray natolotra tamin'Andriamanitra dia Andriamanitra amin'izay manoratra eo tanaovan'Andriamanitra hosodoko dia io fiainanao io le hojeren'ny olona milahatra mihitsy ny olona hijery an'io ao anatina musée anankiray mba tianao ve ry havana raha io fiainanao io hodinian'ny olona io dia varinan'ny olona rehefa ho an'ny olona mpandoko rehefa mijery tableau mandeha mitety an'ireny musée misy tableau reny dia tsy vetivety fa kahaka ianao mahita olona eo amin'loana tableau reny dia mandinika ela be ohatra zao satria miteny io sary io dia miteny ny zavatra ao dia misy zavatra afatra voakan'io sary io fa tsy hoe mijery fotsiny ohatrany dia avy mijery tableau mandinika tableau zany ianao dinianao mihitsiny ny aingam-panahan'le olona ny zavatra tia ny atongavana ny afatra miafina ao anatiny io dia mandinika dia kahaka ianao raha olona tsy passionné ianao raha olona tsy dia kahaka ianao miaraka amina olona mahafantatra mijery tableau dia mandinika eo izy eo izy ela be ny hatrany ambony hatrany ambany dia ozy ianao inona ary nijerena ela be amin'io misy hojerenao alleloia androany tsy tokony hiafina tsony ny filazantsara amin'ny alalanao isy olona ho voavody zany satria tamin'ny alalanao dia tsy niafina ny filazantsara dia niariary ny filazantsara dia mandinika ny fiainanao ny olona to dia resy lahatra hoe velona Jesosy tena misy kosa aloha Andriamanitra fa maninona ozy ny olona jereo ny fiainandry zareo jereo iny olona iny jereny ianao ny Kristy tonga ianao milamina jereny ianao tsy mba tradoza zany jereny ianao mamafy mijinja jerena ny fiainanao feno fifaliana eny foana mandalo ihany ny aretana fa na variole io na inona io na covid na inona mbola reo nareo manakavo mijoro izy ny olona tena velona ny Andriamanitra eo ary izy ny olona hoe tafita ny filazantsara tsy ho tafita ny soratra ihany ny filazantsara fa mila hita maso ary mila tsapain'ny tanana ianao io dia vokatra najanony Jesosy vokatra ny filazantsara io fiainanao io aza mba mangina ry havana alao ny olona angina sy anafina fianao aza mangina manomboka androany aza mangina aza mena tena ianao mpiara-miasa aminao mihitsy fa ianao tingaka olona mivavaka ambarao amin'ireny olona nahita ny fiainanao taloha reny fa ianao efa mivavaka mety misy manontany olona rehefa metimety mihitsy nareo zany ozy le olona anankiray zay matsy anandra mbatroene le secret zay Jesosy le secret filazantsara ny secret rahalahy alleloia fa raha ny fiainanay 40 taona lasa zany ny hitanao dia hitanao ny fiainanay amin'izao dia any ianao tena hiteny hoe tena misy Jesosy velona Jesosy dia mba tokony ho tahaka izany ihany koa izaho sy ianao ary aza vela miafina fa rehefa mahitanao ny olona tokony miariary filazantsara fa rehefa miezaka tsy mijery anao ny olona miezaka tsy hijery sy tsy ahita ninina any aminao ny olona miezaka mbola miteny ny tena Andriamanitra rehefa miteny fa io filazantsara io mandra-piaviny farany tsy maintsy ampahafantarana ny olona rehetra ary Andriamanitra amin'izao dia manao zavatra maro ho an'ny olona be dia be fa tia ny zavatra tadidio nisy boka folo lahy sotran'ny Jesosy ny sivilahy nandeha tany fotsiny tsy ny tantara koa izy fa nandeha tamin'i Jesosy efa eny amin'ny olona tsy boka rehetrarehetra izy zao dia ataony ohatrany tsy nisy zany fa nisy anankiray ny verina io anankiray io dia za dia ianao alleloia dia raisinao fotsiny hoe misy olona folo zany ataon'Andriamanitra tokony ho filazantsara mandeha raha ihany no miverina dia ho betsaka ihany zany ny very satria mbola miafina ihany no filazantsara misy olona be dia be manafina filazantsara nanehoan'Andriamanitra zavatra teo amin'ny fiainany fa tsy miresaka momba zany izy na indray mandeha ho ary eo amin'ny fiainany tsy fantatry ny olona koa reny nisy zany zavatra ry havana amin'ny alalanao
amin'ny alalanao io de ny vavanao tsy angina io ianao ijoro filazantsara mandehandeha io tsy ampiafina ny filazantsara avovonjiny olona manaiky venao androany raha misy olona zany eto androany mandalo olany zany olona zany misy olona tena marina teny Gisèle fa kinareo teny Gisèle fa raha ianao androany manaiky hoe Jesosy androany zany teteny na inona problème lalovanao eto androany ny zavatra tenenao androany amin'Andriamanitra de zao hoe za Andriamanitra manaiky ampandrosan'ny filazantsara ataoko fantatry ny olona Andriamanitra ataoko tsy miafina amin'ny olona ty filazantsara ty Andriamanitra halleloja ataoko tsy miafina amin'ny olona ty filazantsara ity ataoko tsy miafina amin'ny olona ty filazantsara ity satria fantatro fa raha miafina zao filazantsara zao de miafina ho an'ny very zany ary ampitombo ampiena nisan'ny olona ho very sika halleloja ataovy zay azonao atao misy aminareo zao mahafinaritra ana mihitsy misy aminareo reo olona tsy de mifandray be aminay kory fa ny kontinareo tena feno tena asan'Andriamanitra atao eto tsika ngery avana mahatonga tsika io manao asan'Andriamanitra foana io mba hahatonga ny filazantsara ho relazy mba hahatonga ny filazantsara mba tsy afina mety mbola tsy mpitory-teny ianao mety mbola tsy de hoe mandroso be zany ianao raha hanao asan'Andriamanitra fa atomboy io kontinao io hovay am'izay io sarinao mitanjatanjaka io zavatra afety-pianakaviana misotro toka sy manaonao kitoto io hovay manomboka androany hovay manomboka androany ary rehefa hovainao io de ataovy miariary eny amin'ny olona ataovy miariary eny amin'ny olona ho hitan'ny olona fa epistily mandehandeha ianao ho tahiny tompany antsika menakavy ho tahiny tompany antsika rehetrarehetra matoka efa voarainao ny afatra teto androany ianao afaka hiteny hoe ity fiainako ty Andriamanitra ity fiainako ty Jesosy zao ny fetomboany tonga eto anao zao mbola misy olana be ny fiainanao fa tena teneniko anao fa hivadika tombotsoa amin'ny filazantsara io fiainanao io ho tena Andriamanitra hoe tsy fahafatesana anao anto zao fa rehoana ny voninahitry'Andriamanitra sy akalazana ny zanak'Andriamanitra amin'ny anaranao zany de sy ny voninahitry'Andriamanitra amin'ny alalanao de nakalazaina ny anaran'i Jesosy amin'ny anaranao iny zany amin'ny alalanao de tsy miafina ny filazantsara ary amin'ny alalanao de voatarika ho any an-danitra ny olona ho tahin'ny tompany antsika rehetrarehetra aza menatra ny amin'ny filazantsara aza menatra ny ampiseho amin'ny olona fa filazantsara nanovan'ny fiainanao ho tahin'ny tompany antsika menakavy raha miafina amin'ny filazantsara anay de miafina ho an'izay very zany Andriamanitra ny amery atsika de zao filazantsara atsika zao tsy afina amin'izaniza na amaky ny teny izy na hitsapany epistily mandehandeha izy azony atao zany ny zavatra torintsika rehetrarehetra eto de zavatra ny ainatsika avokoa ary ny zavatra rehetra mitrango amin'ny fiainanao de tian'Andriamanitra ho avadika mba ho atoanao mba ho tombony ho an'Andriamanitra aza manaiky mangina aza manaiky mihitsy hoe amin'ny alalanao de misy zavatra miafina hoe misy zavatra tsy voambaranao hoy Jesosy mantsy lehilahy mandehana de ambarao amin'ny olona rehetra zay nataon'ny tompo taminao androany ianao za zay menakavy nareo menakavy ho fitaovana angezabe epela tamin'Andriamanitra tsy hanafina ny filazantsara mila anao ny fanjakan'Andriamanitra mila ny témoignagenao ny olona mila ny témoignagenao Andriamanitra mba ho filazantsara mandehandeha any isika rehetrarehetra ho tahin'ny tompo isika hivavaka tsika hitra ny fiderantsika rehefa avy eo
fa hivavaka aloha tsika amin'izao fotoana izao. Alleluia. Rehefa hivavaka tsika dia hitenitsika androany hoe za Jesosy te hamelona ny filazantsaranao. Za Jesosy tsy te hanafina ny filazantsaranao. Za Jesosy tsy te hanafina ny filazantsaranao. Fa za Jesosy tsisy ataoko takona zay rehetra nataonao tamiko. Ary raha misy voninahitran'Andriamanitra mamirapiratra ny amiko dia tsy salobonako zany. Fa ho ariariko ho hitan'izao tontolo izao. Fa za dia epistily mandehandeha. Za dia soratra velona. Ny fiainako dia vokatry ny filazantsara. Ary ny fiainako dia ataoko hiasa ho vokatra ho an'ny hafa ihany koa. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity. Misaotra anao raha afaka ny fampizara indray zay an'izany teny mamy izany. Misaotra anao zay Jesosy fa tamin'ity androany ity dia afaka indray zay ny fampahery teto androany ampiariary ny filazantsara. Mba hahatonga ny filazantsaranao mba tsy hafin'Andriamanitra. Dia ndreto misy mpanomponao vonona hanambaratra ny aparan'ny tany ny fahatsaranao zay rehetra nataonao Andriamanitra. Androany Jehovah Andriamanitra dia manaiky izay eto anatrehanao fa mbola tsy ampy ny ezaka izay vita. Mbola miafina ihany ny filazantsara hatramin'izao. Fa ianao ny amin'ny herany amin'ny alalan'ny fanahinao masina andehananay mba ho filazantsara vakin'ny olona eny an-dalana rehetrarehetra eny. Tsy izahay izao mihitsy no fitaratra ratsy ho an'ny olona Jehovah Andriamanitra. Tsy izahay izao mihitsy no anao fiteny tsy sitraky ny fonao Andriamanitra, na fietsika tsy araka ny sitraponao Andriamanitra, ka ho sanatria hampihemotra ny hafa. Fa izay izao mihitsy Jehovah Andriamanitra no filazantsara velona mandehandeha, epistily velona mandehandeha, ho vakin'ny olona, ho tsapain'ny olona ary ho renesin'ny olona Jehovah Andriamanitra. Dia ho voasoratra ety aminay ny fahatsaranao. Dia ho tarafin'ny olona ety amin'ny fiainanay ny fahatsaranao Andriamanitra. Ary raha misy olona mahita ny fiainanay reto dia tsy hoe mivingivina tsy te hivavaka satria fiainana mahakivy, fa satria tena fiainana mahafinaritra. Feno fiadanam-po, fiainana tena hanjakany ny fitiavanao Jehovah Andriamanitra. Dia handrisika ny olona zany, hatonga ny olona ho resy lahatra zany, mba handeha hanompo anao ihany koa Andriamanitra. Androany Jehovah Andriamanitra tsy toa dia mangataka eto anatrehanao zahay. Mangataka izay Jehovah Andriamanitra mba hitombo isan'andro ny mpitory teny, na eto anivon' izao fandaharana izao, na aiza naiza. Hitombo ny pastera mpitory ny teninao, tenin'ny fahamarinanao. Hitombo mpitory vavolombelona hamelo maso indray izany filazantsaranao zany Andriamanitra. Raha eto amin'izao fandaharanay manokana izao Jehovah Andriamanitra dia angatahako hiasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina amin'ny olona rehetrarehetra eto indray ianao. Aneho fahagagana ireo, omeo vahaolana ireo, taio, sitrano, velomy, vokiso Jehovah Andriamanitra. Mba hahatonga an'izy ireo Jehovah Andriamanitra mba ho filazantsara mandehandeha kosa indray. Ary amin'ny alalan'izy ireo dia tsy angina izahay rehetrarehetra reto, fa hitoeanambara ny fahatsaranao foana. Ary amin'ny alalany reto dia tsy afina ny filazantsaranao. Amin'izao akaiky ny fiavianao izao Jesosy dia mangataka izay hiparitaka mihoatra lavitra izao fandarana kelinay izao. Hiparitaka mihoatra lavitra ny asa fitoriana, tsy ny anay rery, fa na ny andro raha lasana bavinay izay mitory anao Jesosy
dia le filazantsara velona le vavao mahafaly nomen'andriamanitra. Itory foana zay ny fahamarinanao, itory foana zay ny fahatsaranao sy ny fahamasinanao, itory ny fahalehibiazanao Jehovahandriamanitra. Tsy hanala-baraka ny anaranao mandrakizay fa ame voninahitra anao ny amin'izay rehetra atao, ny amin'izay rehetra aleha, dia tena hoe ho filazantsara ho vakin'ny olona, ho boky mivelatra eny amin'izay rehetra andehananay. Ka na tsy tafamaky baiboly aza ny olona dia mijery ny fiainanay dia mahatsapa fa lehibe tokoa ianao Andriamanitra. Misaotra Jehovahandriamanitra, esory avokoa ary izay fisalobonana rehetra ety aminay. Misy aminay rehetra tena misy voninahitra Andriamanitra ny fiainanay, fa salobonana. Hiala ny fisalobonana dia hitondra ny fahazavany ny voninahitra Andriamanitra eny amin'ny toerana rehetra alehanay zay, dia hipotra eny rehetra eny. Fa tena mahavelona ny fivavahana, tena mahasalama amin'ny filazantsara, mahalasa lavitra ny tenin'Andriamanitra. Misaotra Jehovahandriamanitra. Ho anao ny voninahitra ny dera ny saotra mandrakizay tompo. Amen. Hivavaka anabavy ama amin'izao fotoana izao dia handimby azy raha nabavy kadaka. Halleluja. Misaotra Jesosy malalo, misaotra amin'ny fotoana androany, misaotra Jesosy malalo amin'izany teninao masina. Mbola nafavinao teto izany izay tena hoe Jesosy tena hoe mbola mananatra anahy hatrany mba tena hoe hitoky aminao rery. Misaotra anao Jesosy malalo fa nomenao anay izany teninao izany androany, ahafahanay Jesosy tena hoe tsy hiafinafina fanambarana ny hatsaranao, tsy hiafinafina amin'ny fanambarana ny hatsaranao izay tena hoe mamirapiratra tokoa Jesosy malalo rehefa mitoky aminao. Misaotra anao zay Jesosy malalo tamin'ny fotoana amin'izao fotoana izao izay tena hoe mamelona fanantenana aty anatiny izany teninao izany iray masinao, satria tena hoe tsapanay tokoa fa noho ny fitiavanao anay mbola ahafahanay mihaino an'izao teninao izao, fitiavanao anay mbola ahafahanay mitandrina izao sabatana masina izao, fitiavanao anay mbola ahafahanay mandray anjara amin'izao fotoana izao. Betaka anay Jesosy malalo ny olona izay efa hainy amin'ny hopitaly eny tsy afaka nahiteny na hiantsony anaranao ary ndreto zay tsirairay avy Jesosy malalo, ndreto zay Jesosy malalo tena mbola menao fotoana, menao connexion, menao arotsaka ny teninao mamy izay mampanantena anay hatrany, fa izay mitoky aminao, izay mampamirapiratra ny voninany aminao tsisy ho very, fa tena hoe isehoany zany herinao zany, ary tena hoe manantena fa tena hoe ninninna vavaka sandatra, ninninna fitokisana aminao dia tena hoe tsy ho very izy. Misaotra Jesosy malalo ny tampanompinao nampitirainao zany teninao zany. Misaotra Jesosy malalo ka hosory foana zavatra ataonay eto, indrindra fiainanay ray manontolo Jesosy malalo, tena hoe ahita amin'ny olona eny aminay fa mirapiratany voninahitra eo amin'ny fiainanay, ho hita amin'ny olona eny aminay Jesosy malalo fa eo ianao manatrika anay ary eo ianao mitantana dianay ka tonga zao resy lahatra Jesosy malalo fa tsambatra ny manana anao. Dia misaotra Jesosy malalo fa matoky izay hosoranao na ny tenanao ka vavanay na ny vavaka sandratray, dia tena hoe hosoranao mba ho teny fiainana ho an'ny tsirairay avy, mba tena hoe ho teny fiainana ho an'ny olona izay torianay azany filazantsaranao izany. Makasitraka ray masina tsara indrindra eo tamin'ny fotoana androany, makasitraka Jesosy malalo ny amin'ny fotoana kely nomena ho ana ahafahako nanandratra izany vavaka izany, kely finoko kely mivotra ny vavaka Jesosy malalo ary vady amin'ny lelako fa matoky a Jesosy afotony didika azy mampofina any aminao ane izany vavaka nasandrako teto izany. Makasitraka ny amin'ny tsirairay avy izay niainao izany, matoky sy minao Jesosy fa tsisy na dia iray ary tsy voakasika tamin'izany teninao masina izany, ary irodorodo hikatsaka ny tavanao, ary irodorodo tena hoe hanambara ny hatsaranao eny amin'ireo minondro kelinao mbola tsy ao anaty mivala ireny, ary tsisy na dia iray ary Jesosy malalo ka mbola hisalasala fa tena hoe tsapa tokoa ny ao aminao, fikitra aminao. Misaotra Jesosy malalo voninahitra teo atolotra eo anao mandrakizay. Alleluia. Amen.
Aleluia. Andriamanitra rairay teny an-danitra misaotranao zahay Andriamanitra no fotoana androany. Misaotranao satria lehibe tokoa ny fitiavanao may raha nezany an-danitra vola nomenao zao sabata masina izao. Misaotranao Andriamanitra tamin'ny tenin'ny mpanofonao izay nentina androany. Misaotranao amin'izany filazany tsara mamibena izany Jesosy malalo. Tahinao azavelanao hiala, azavelanao Jesosy eo. Engany mba hiditra ao anatin'ny fonina tsirairay aby Jesosy malala ny teninao Jesosy eo. Engany Andriamanitra ray izay an-danitra eo. Mba ho mpamomponao mandrakizay zahay. Mba hanjinika tanteraka ny filazantsaranay Jesosy malala eo. Mba ho sarasarainay amin'ny mpanompo rehetra Jesosy eo. Ho sarasarainay amin'ny fianakavianay rehetra Jesosy malala amin'ireo namanay izay mbola natiny tsy mampahalalana koa Jesosy ny filazantsaranao Jesosy eo. Azavelanao afenina anatiny an'izany filazantsara izay Jesosy fa seho ovy izay Jesosy. Miseho amin'olona rehetra fa izay dia mpivavaka Jesosy malalana eo. Misaotra anao izay satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay Jesosy eo. Izay mbola namenao hery sy tazaka ny fahasalamana. Ao anefa Jesosy ny olona izay misy marary amin'izao fotoana izao any amin'ny hopitaly any amin'ny tranony any. Nefa kosa izay Jesosy malala dia mbola nomenao fahasalamana tanteraka ka naheno izao tenin'Andriamanitra mamy avy taminao izany Jesosy malala. Misaotra anao indrindra izay Jesosy eo. Tena lehibe ny fitiavanao anay ary tsy mamela anay anao Jesosy eo anaty anay manjakariva. Ary engany Jesosy reo abanay mbola anatin'ny fisalasalana amin'izao fotoana izao Jesosy malala. Reo namanay izay mbola tsy mandinika ny filazantsaranao Jesosy eo. Ataovy mitovy amin'ny epistily izy ireo Jesosy eo. Mijoro eo anaty anao. Misaotra anao n'izany teny maminao izany tsirainay izay an-danitra eo. Misaotra anao amin'ny fitiavanao anay. Ary misaotra anao amin'ny andro sabata nomenao anay androany. Izay anatiny nomenao fahamasinana tanteraka ao anay tsirairay avy. Misaotra Jesosy malalo. Raha ao ny zavatra tsy voatony ny bavako hitanao masoa anay tsirairay avy Jesosy eo. Apetrako am-pelantananao izany. Ny ranao masina ny Jesosy no anafitra anay tsirairay avy. Misaotra indrindra Jesosy malalo eo. Amin'ny anaranao Jesosy ny angataoko izany. Anao ny dera ny ady ary voninay tamandrakizay. Aleluia. Amen Jesosy. Aleluia. Misaotra izy amin'navavy ary navaviana sy navavikataka tamin'izay vavaka ny nanampamin'izay. Andreo ataontsika izany izany ho voninahit'Andriamanitra hidirantsika anatin'ny fiderana. Aleluia. Ni
Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra tsika, misaotra mampionitsika niratsika an'izay hery zay a. Dia dao atsika hiditra amin'ny fiderana amin'izay amin'izao fotoana izao a. Hiditra amin'ny fiderantsika manaparanantsika ny fotoana dia anao hira roa tsika dia orinan'ilay hira roa mena lalana anareo mpijery a mpiaraka aminay eto mangataka hira ka zay anankiroa tafiditra voalohany rehefa miteny zay hoe hiditra fangatahana hira tsika hira efatra eo zany ataontsika anatin'ny fiderana androany. Dao ary a hiaraka aminay nareo a hiaraka amin'ny gropy izay maresy ihany koa nareo a ao anaty fiderana miaraka aminay androany a miaraka amin'ny fitio amin'ny lafin'ny teknika miaraka amin'ny gropy izay maresy anaty fiderana. Dao ary a dao ary mampioary wala nipetraka eo ambony seza fianganana any amin'ny avo indrindra walilay mipetraka ambony ny seza fianganana mitany ny fitoeran-tongony milanitrandy anane walilay mipetraka ambony Seza fiandianana Milani fitoeran-tongony Milani sandianana Anyam-nyavidi 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 Anyam-nyavidi
Ao aoriana tiry ty dia mangataka hira nareo a. Mangataka hira roa dia amperisika ny fotoana aorianan'izay. Ao ary. Miaraka amin'ny groupe izay maharesy amin'izay tsika anatin'ny ty hira ray ity a. Eo ary. Dao ary. Aoriana tiry ty zany nareo afaka mangataka hira. Zao moa zany dia afaka mangataka sao a. Zay hira roa tafiditra voalohany eo zany a no ataontsika voalohany. Zay marantsika ny fotoana. Alleluia. Io fitaovana kely tsika fa ao ary. Zay hira iza nangataka hira zay fangatana hira miditra voalohany eo a efa nisy ve lehilahy mahery ony. Misy mangataka lehilahy mahery zao eo a. Olona mivavaka anao amin'ny TDL zany a. Mari sono manomboka ny fiderana zany. Suizella sabe saluvana nas mits zany zany. Miandry fahiny Mikaela tsika. Etos Mikaela. Kada Kamalala. Rakutu. Nina Rakutu ataka. Pario si chiama Giappone. Guarda pazienza. Neanche Marina Rodriguez. Lovely Alleluia. Maensu Italy. Alleluia. Rana Pesta.
Evelina. Elizatsiala ny namarana dia izy ny anomboka. Alleloia. Eo arytsika fa tsara Jehova. Ina ray mialohan'ny rafarany amarana tsika efa fotoam-bavaka izao. Eliza. Tsara Jehova. Andamoka izao. Piazza siala izy mipady. Alleluia. Epistile tsukatrano misy an Jesosy tao a. Epistile mandene. Alleluia. Angela io. Angela. Fitundran no tsinalany litratsika tsulany. Andram ka izao fa tsara Jehova. Fabiola. No tsinalany litratsika tsulany. Andram ka izao fa tsara Jehova. Tsara Jehova. Mariso. Fa tsara Jehova. Andram fa tsara Jehova. Susella. Caslino. Eva.
amaranazy alleluia eo ihanytsika amaranantsika amin'ny fotoana tanteraka dia maome fotoana anareo fa amin'ny alakamisy zao tsika 1er septembre no iverina amlonya ny fandaharana fa avaka fiambenana ny fifadikanana ataotsika amity dia 2 andro amin'ny sabata heriny androany sy ny alantsika dia ifady arina 2 andro taka amin'ny fataotsika isataona rehefa fidiran'ny mpianatra ihany rehefa vita vakansa dia ifady anina tsika amin'ny heriny androany sy amin'ny alahady ka zay hiditra am'izay fifadikanana zay dia mandefa mpiamika izy manomboka ny alakamisy dia anokafana gropy dia iara ivavaka sika ny sabata sy ny alahady anaty fifadikanana ndao ary hiditra vatrantsika amin'ny famaranana eo azy olona miavaky ianao iny amaranantsika ny fotoana androany samita iny tombotsika rehetra miaraka amin'ny anabavy mahely soa ny hitanitsika amin'izao fotoana zao alleluia eny olona tontotondro sy takany ao an-trano roberta Ana Paulina miaraka amitsika olona miavaky ianao lina Elizatiana Angelina Diamond Diamond ang ten kasi Erika Raka Hallelujah. Ism Fascali Alessiata Ulna miava che nareu Parani Cisella Jesus
Halleluja. De samita iny tompo aritsika mianakavy a de amin'ny araka misy alina amin'ny 7 ora sasany alina miona ndraytsika aza diny fa ny Aki Radio de mandeha foana Aki radio.radio12345.com Aki radio.radio12345.com mandeha andro aman'alina fa hanao mian'ny toriteny a sy hira fiderana. Samita iny tompo a misaotra anao nahatra hatramin'ny farany a ho an'i Jesosy a ny voninahitra. Halleluja. Amen.